le volazako tamin'ny maraina dia fa lasa amin'izay tsika zany zao efa hanomboka eny an-tanimboanjo tsika teo tsika zany efa niditra tamin'ny niaraka tamin'i Jesosy Kristy hoe inona avy ny zavatra torian'i Jesosy Kristy rehefa mitory filazantsara izy fa zao indray a dia ny fijoroana vavolombelona na amin'ny teny frantsay izy mety hazavantsika kokoa ny atao hoe évangélisation personnelle fitoriana manokana ozy voalaza teo zany hoe enao mitory amina olona anankiray ao na nareo anankiroa ianareo ny miaraka rehefa eny mitafika masina efa any mitafika masina mihitsy zany tsika io dia iresaka amin'ilay olona le ao an-trano izay mampandrozotsika na ohatr'izay zay zany le tena horesantsika eto a dia ny anarany antsointsika azy hoe fijoroana vavolombelona na dia fitoriana manokana ary le izy a satria ny tiako ampitaina amintsika eto dia zao miteny ateo hoe any mitafika masina fa tiako mihitsy le izy raha tsy any mitafika masina ihany sika manao an'io fa fiainana isan'andro rehefa miresaka amin'ny olona dia tery ianao efa niresahana taminao le iraka lehibe efa niresahana taminao le chef d'engels efa niresahana taminao ny toetra ny mpitory filazantsara zany efa niresahana taminao ny lalam-pamonjely efa niresahana taminao ny zavatra ny fitoriana nataon'i Jesosy Kristy dia zao amin'izay a ianao amadika an'le izy ho lasa fiainana zay zany le tena tanjony eto le fiainana mihitsy amin'ny kapobeany ny any mitafika masina no antsika ny sakokoa satria tsisy mahafantatra anao a misy zany kely any ege io e ao tsika tsy fanafina fa maro zany antsika ny sakokoa dia fa ny faniriko hoe raha mandeha tsika zany le amin'ny tafika masina ny fianaratsoa dia antsika manomboka azy misantatra azy dia avy eo fiainana amin'izay le izy rehefa avy eo fiainana le fiainana tiako lazaina tsy hoe andeha tetitra lo eto Antananarivo ianao a azay ny olona fa teo moin Jéhovah ianao raha izay fa le hoe iny misy olona mifanena aminao io misy olona miresaka aminao inona ny zava-dehibe ao anatinao miresaka amin'ny olona io atraizany inona moa zany ny inona ny dika le chef d'engels sa miteny gasy tsy tenen'ny ao amin'ny antanatohatra izy olona io mety mpiara-miangona aminao mety dekonao mpiangonanareo mety ino zay le hotorianao mety havanao mety mpiara-miasa aminao mety mpiara-mianatra mety zay zany le tanjona tiako apetraka amintsika eto ao a dia anao kely tsika eto a dia avy eo toizantsika izy rahariva dia rahariva indray tsika iverina ijereny Jesosy Kristy indray hoe tena hoana marina moa firesaka Jesosy Kristy rehefa miresaka amin'ny olona izy rehefa itory izy dia hitantsika fa Jesosy Kristy isaka miresaka izy tsy miresaka mandany andro amin'ny vaovao manodidina miresaka an'izany izy fa tsy lany andro amin'izany izy fa mifarana amin'ny fitoriana foana io dia aka ohatra indray tsika momba an'izay a rahariva fa ity le fototra aloha zany ho amin'ny fiainana dia zay nanovako azy hoe fijoroana vavolombelona ny zavatra tiana ampitaina amintsika voalohany ampatsehivina antsika voalohany dia zao hoe ny olona zay mino an' Jesosy Kristy rehetra dia nomeny ny fanahy masina avokoa raha vao mino ianao zany nandray an' Jesosy ianao izy fitenenana dia fatary fa manana ny fanan'Andriamanitra ianao zany a ao anatinao reto andininy reto no ahafahantsika miteny zany a le Jaona toko voalohany andininy faharoa-ambin'ny efa niresantsika tamin'ny maraina iny hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny no tonga zanak'Andriamanitra na hoe nomeny fahefana zay ty ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany zany dia manana n'io fahefana herima zanak'Andriamanitra io eny mahatonga antsika teny hoe ny olona mino an' Jesosy Kristy rehetra dia nomeny ny fanahy masina avokoa ohatray koa ny resahany Jaona toko fahafito andininy fa 7:30 sy 7:30 izay mino ahy
dia izy olo ny rano velona iboboky avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy ny lazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Dia mino zany a dia io le rano velona io dia le fanahy izay ho raisiny mino, izay mino zany dia andrain'ny fanahy io a dia manana fanahy masina. Zay zany mila azontsika tsara aloha hoe fahamarinana voalohany ambara amintsika amin'ity tapa faharoa ty hoe ny olona izay mino an' Jesosy Kristy rehetra dia nomeny ny fanahy masina avokoa. Fatao inona nefa fanahy masina io? Inona ny ilanan'io fanahy masina io? Farafahakeliny a misy zavatra anankiroa ny ilanan'io fanahy masina io. Ny voalohany a dia ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay amin'ny fiainantsika resaka sitrapon'Andriamanitra betsakitsika tamin'ny vao nanomboka tamin'ny maraina dia zao hoe ny ahafahantsika manao sitrapon'Andriamanitra tsy amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy, tsy vitanao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenanao, fa ny sitrapon'Andriamanitra ny ahafahantsika manao azy dia amin'ny fanahiny ihany. Romanina 9:15 ka hatramin'ny 7 ny resaka amin'izay. Romanina 9:15 ka hatramin'ny 7 fa izay araka ny nofo, any hoe amin'ny herin'ny tenany fotsiny ihany dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo tia maha-olona anao ty dia inona ozy izy? Fahafatesana. Fa ny fihevitra fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Mihevitra mahay anao fotsiny ianao dia fandrafinan'Andriamanitra foana zany. Tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany. Nofonao io tsy mahavita mankatony lalàn'Andriamanitra mihitsy, tsy hainy akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Saingy izao ianareo efa kristianina zanak'Andriamanitra reo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanarahany fanahyn'Andriamanitra ny toetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana fanahiny Kristy dia tsy amin'ny Kristy izy zany, tsy kristianina izy zay. Zay zany ny kristianina rehetra dia manana ny fanahiny Kristy daholo a, ary io fanahy io no entintsika manao ny sitrapon'Andriamanitra sy anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ananatsika fiainana sy fiadanana. Zay le hoe izy avy mba ananatsika fiainana sady ananatsika be. Zay zany ny ilanan'io fanahy masina io voalohany a, ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa faharoa ny ilantsika an'io fanahy masina io koa dia hijoroana vavolombelona. Zay loha hevitritsika mantsy dia ao anatin'ilay hoe fijoroana vavolombelona dia ilayntsika kely mampatsiaro an'iny hoe tsy ianao amin'ny herin'ny tenanao no mijoro vavolombelona fa mila an'io fanahy masina io ianao. Haitsika tsara ny asan'ny apôstôly 1:9 miara-miteny isy 2 ao ary amin'ny anaran'i Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny ka ho vavolombeloko manomboka eto Jerosalema eran'ny Jodea Samaria ary hatrany fahatany. Zay le asan'ny apôstôly. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny ilanan'ny fanahy masina io izy dia an'inona? Ho vavolombeloko manomboka eo amin'ny ankohonanao eo akaiky-indrindra eo, mihitatra makany amin'ny manodidina anao any amin'ny tafika masina. Ary farany dia asa misionera tonga any Amerika. Tsika indray mitory amin'ny Amerikana, tsika indray mitory amin'ny Frantsay, tsika indray mitory amin'ny Suisse. Possible zany a? Amen. Dikany hoe amen dia ho tanteraka tokoa ane zany, fa tsy hoe secte. Ohatr'izay anao tsy tiantsika manao amen ny secte. Ohatr'izay koa ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 20. Mario tsara fa ity fandresantsika fa ty ny tenin' Jesosy Kristy farany ampiledaledanatsika mba tsy hampatory atsika fa volona tsara fa raha voatapitry ty dia misakafotsika. Fa mila azotsika fa ity Matthieu 7:20 ty a dia sandwich.
fantatrareo ny atao hoe sandwich ny atao hoe sandwich dia zao misy mofo eo ambony dia misy salady, voatabia, mortadelle, fromage, atody eo ampovoany ao dia ambany indray misy mofo mayonnaise misy mayonnaise, misy ketchup ao ny mampalahelo dia zao ny ankizy kely rehefa mihinana sandwich dia le ao ampovoany no hoaniny fa avelany le mofo tsy zay fa tsika matetika mihinana n'ity sandwich ity mihinana ny sandwich io dia manino avelantsika koa le mofo jereo tsara rehefa ny ao an-tsainao raha vao mahita an'io matitoko fa 7 eo dia ozy izy ianao hoe ahoana mozy mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao baditsy azy amin'ny naran'resa zanaka sy fanahy masina ary mampianatra azy hitandrana izay rehetra didiko anareo tempo zay raha vao zay fotsiny tadinao dia tadiova mitovy amin'le zazakely mihinana ao anatiny sandwich fotsiny izy fa le mofo tsy hohaniny nefa le mofo mihitsy ny tena mahavoky tereotsika ige le izy ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany iny le mofo ao mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo iny le ao ampovoany ao dia ambany mbola misy mofo ary indro ao momba anareo mandrakariva mbaram-patonga ny fahataperany zao tontolo zao ao rehefa hoantsika miaraka izy dia sandwich sady vokony io mahazo tsirony fa raha vola ampovoa fotsiny dia tsiro fotsiny ny azontsika dia rehefa kelikely dia koteneny dia ohatr'izay mihitsy ty zavatra ity dia zao fandehany zany aza le ampovoany fotsiny hoaniny fa raiso le ambony inona le ambony le olona maniraka atsika io aneka efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ane na be fahefana be mihitsy ara le etsy ambony etsy dia mbola betsaka fahefana noho izay le maniraka atsika ao dika zany tsisy tokony ampatahotra atsika fa eritrereto fa raha filoham-pirenena fotsiny maniraka anao zavatra amina toerana anankiray dia fa tsisy atahoranao satria filoham-pirenena no miaro anao tsy zay ka maika fa ny tompo fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany maniraka anao raha azotsika zany tsisy mampatahotra mihitsy mijoro vavolombelona ny mitondro filazantsara ny manao mpianatra satria nininy nataon'ny olona na tsy manaiky ary ny olona tsy olanao zany satria tsy anao zany no tsy akeny fa le naniraka anao le tompo fahefana rehetra dia tsisy atahorana alefaso manamehezany ianao itrerety le mpivavaka be tsy olana zany tsy anao mehezany falay naniraka anao fa ty ny tena tsara le ao ambalin'le sandwich tsy vitany naniraka anao izy ary izy tompo fahefana rehetra fa manina kozy izy ino momba nareo mandrakariva mbaram-patonga ny fahataperan'izao tontolo zao zany hoe zao androany rapitso afaka pitso amin'ny heritaona amin'ny folo taona amin'ny 100 taona dia miaraka amintsika foana io tompo fahefana rehetra ao matahotra ihany vitsika mbola tsy sahy ihany vetsika hitory am'izany na zany tsy hinonao na zany tsy hinonao fa tsy maintsy mitory ianao raha ohatra ka zany le izy hoe voalohany efa izy ny tompo fahefana rehetra maniraka anao faharoa miaraka aminao ka izy manao an'io zavatra io dia zay le mitarika atsika hitory hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra fa tsy amin'ny tafika masina ihany lasa am'izay arytsika inona ny atao hoe fijoroana vavolombelona dia io mitovy amin'le teo ihany tamin'ny maraintsika rehefa nianatra ny atao hoe fitorinan'ny filazantsara dia tsy fitorinan'ny filazantsara aloha ny anaratsika zay vo nianatra fitorinan'ny filazantsara zao indray tsika raha hianatra fijoroana vavolombelona dia tsy fijoroana vavolombelona aloha ny anaratsika
zay tsika voianatra fijoroana vavolombelona. Inona atao hoe fijoroana vavolombelona? Ny fijoroana vavolombelona tiako resany io a le fitoriana amin'ny olona tsirairay a, tsy le fitoriana ny kalamanjana na amin'ny spectacle na ny ampiangonana ny resaka eto fa ianao sy amin'ny olona anankiray resanao. Zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona. Inona zay? Inona tsy zay? Ny fijoroana vavolombelona to dia tsy fitantarana fiainana fotsiny. Androzy zay joro vavolombelona. Za zany a tamin'ny tonga teto amin'ity toerany ity a zany dia narary be ny lohako a, fa rehefa niteza mpanompon'Andriamanitra dia nataoko teo amin'ny lohako ny tanako dia mivavaka dia sitrana ny lohako. Alleluia! Zay moa mbola tsy maninona ihany tonga amin'izay le anankiray. Za zany taloha tena tsy laboty be mihitsy. Zavatra nataonay zany a, nandeha tany alana tany zay tena taonay an'izao le afanana zao dia tena nao an'izao tantaray daholo zavatra rehetra. Tiavy eo amin'ny vonjeny Jesosy, voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Fa iza ny tena mahazo voninahitra amin'izany? Enao ka dia ozy izy aive izy iny ohatr'izao e, aive izy iny nanao an'izany taloha, iny zany mahibe an'izao a, iny zany ohatr'izao a. Zay olana. Tsy izany atao hoe fijoroana vavolombelona. Tsy fitantarana fiainana fotsiny satria lasa jambena aminao ny olona. Fantatrareo iny antsoina hoe ianareo fahazavan'izao tontolo izao. Ny dika fahazavan'izao tontolo izao dia tsy hoe ianareo projecteur n'izao tontolo izao, fa ianareo no raha ataontsika amin'ny fiteny ankehitriny dia ianareo labozia an'izao tontolo izao. Labozia. Labozia kely io tsika dia mazava kely a, tsy dia misy olona taitra hijery labozia, afa-tsy le ankizy kely, fa le hazavana entin'le labozia, le hazavana kely eo kaikaiky manodidina eo, zay a no tian'ny olona, fa tsy le labozia. Tsy projecteur tonga dia mazava be, tsy masoandro mazava be, fa labozia mitsilopilopy kely. Fa raha vao ny fiainanao ny tantarainao dia jambena aminao ny olona dia ianao nijereny olona. Ay ve ohatr'izany izy hoe dia gaga eo ny olona varina tanakavavy eo a. Tsy zay ny fijoroana vavolombelona. Raha ohatra koa ianao mitantara ny fiainanao a dia tsy Kristy intsony no hita ny fahainao. Lasa ianao ny rôle dia lasa ianao ny mpamonjy, fa tsy Kristy intsony no jeren'ny olona raha vao fitantarana fiainana fotsiny le izy. Ny mpanaraka ny théologie de la prospérité le resako teo dia tsy maintsy mijoro vavolombelona le olona, na mba azahoany en'izay zavatra tadiaviny a, na rehefa mahazo izy dia zavatra tsy maintsy ataony io mitantara ny fiainany hoe za nangataka anona tamin'ny tompo a, dia préciseko mihitsy le izy hoe Touareg Volkswagen Touareg maintimainty V8 a, jante large a, dia vitre fumé a, dia zany mihitsy nagatako tamin'ny dia azoko le izy. Tsy maintsy tantarainy ohatr'izay ny théologie de la prospérité. Fa tsy zay le fijoroana vavolombelona resantsika eto. Ao a, tsy fitantarana fiainana fotsiny ny fijoroana vavolombelona resantsika eto. Faharoa, fanohatra amin'izay indray a, dia misy olona rehefa hijoro vavolombelona na hoe rehefa hitory, rehefa mitory amin'ny olona hafa izy, dia verset be dia be ny teneniny. Hitanao tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany a, dia isika olombelona no ariny nitovy endrika amin'Andriamanitra, lasy vavy nanaovany itsika, fa avy antsika nanota dia efa nanota avokoa izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, ary fahafatesany nantambony ota, fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao no meny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nanao fiainana mandrakizay a, ka fahasoavana namonjena anareo tamin'ny finoana avy tsy avy aminareo zao fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andreo izy rearea, fa Andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana, fa amin'izao fotoa izao izy mandidiny olona rehetra hibebaka ka dia raiso Jesosy. Lalam-pamonjena zany lazaiko anareo zany a, ary mahatonareo mety azokazonareo zay mihitsy ny lalam-pamonjena hoe narin'Andriamanitra tsika dia mpanota, dia avy eo tonga Jesosy Kristy namonjy antsika dia rehefa mino sobebaka tsika dia mahazo famonjena. Tsy zay izy, fa verset ohatr'izay fotsy tantarainao, ianao no mahay an'izany verset zany
nareo mahay sao dia meme nareo fa raha olona tsy mpamaky baiboly a tsisy zavatra azo mihitsy ny teneniko teo na ray tsy zay zay ny olana dia io mila azontsika zany le dingana talatohatry ingay egel hoe aza hoe iza le olona dia arakarak'izay ny resantsika nazy isika ny zatra n'izany verset be deaibe zany fa le olona toritsika tsy mahalala zany dia tsy miteny amin'ny mihitsy zany zavatra resantsika rehetrarehetra zany tsy azo ny akory ny lalam-pamonjena fa amin'izay zavatra ny resahako teo zay nefa le verset rehetra dia ao anatiny daholy fa tsy misy zavatra azony mihitsy hoe inona moa nidirako amin'izany inona nidirako tsy miresaka anahy mihitsy le za zavatra teneninao zany ozy izy dia tsisy idirany zany nanao an'izay tsika rehetra mianatra daholy taloha tamin'ny 2000 nanao tafika masina nianatra tao amin'ny école biblika dia nanao tafika masina tao Majanga zay dia za nanao ohatran'io tory am'le olona dia avy eo manontany azonao ve eno zisy le olona azonao ve eno zisy le olona malaiko foana le olona saka miteny a manome verset dia malaiko foana le olona anotaniko zay inona ny azonao tsy zany moatso zisy fa le zanako zao aria ino manaratsandry ariva aloha zany kay nieritreretina ditrazay resak'io tsisy zavatra azo mihitsy zavatra nyresako teo la kely ary oza tena tsy mahay mihitsy aryfaly tsy mahay mihitsy misy olona ohatr'izany tsisy idira mihitsy zavatra resanao fa izy manaiky satria izy mahalala fomba dia variny izy varina ny fahaizanao raha ohatra indray izy efa mpivavaka kely zany hoe efa any moins 3 na moins 4 ny toerany amin'ny angelsa dia gaga tena mahay tsenjery be mihitsy le zalaty zany tsy mba vitako aloha ny ahay ohatr' zany baiboly hoe naraka tsenjery ohatr' zany ianao zany eo mitory zany nieritreretiny fafantatra aloha zany nieritreretiny olona io ohatra nieritreretinareo mianao nahy io ka ny fijoroana vavolombelona dia tsy fitantarana fiainana fotsiny ary tsy fitanisana verset be deaibe fa fanehoana amin'ny fiainanao fa efa namonjy anao Kristy zay amin'ny fiainanao mihitsy ny asehoanao hoe Kristy efa namonjy ahy ary afaka mamonjy anao koa zay no atao hoe fijoroana vavolombelona satria zavatra mitranga dia zao Kristy ny tsy hita maso e raha izy mahitany Kristy ao fa ianao ny hitan'le olona eo dia zay no mila hijoroanao vavolombelona amin'le olona anambaranao any Jesosy Kristy ka le fanehoanao l'izy amin'ny fiainanao zany dia amin'ny zavatra ataonao mihitsy ny anehoanao amin'izany tsy amin'le zavatra teneninao fotsiny fa na amin'ny ataonao azy dia hitantsika hoe inona moa zay ataonao zay fa matetika moa izany raha olona mpiaraka akaiky anao io dia hitany eo ny ataonao fomba fiasanao ny fiainanao isan'andro san'andro hitany eo dia hitany koa hoe mifanaraka ve ny ataonao sy zay zavatra ambaranao dia afaka maneho ianao zany hoe namonjy anahy Jesosy Kristy io dia afaka mamonjy ny hafa koa izy afaka mamonjy anao ihany koa Jesosy Kristy ka ny atao hoe fijoroana vavolombelona zany dia zao atodika any amin'ny Jesosy Kristy foana mason'le olona atodika any foana tsy avelijanona ianao zany karazana tetezana fotsiny dia mandalo aminao fotsiny izy dia mitodika ary Jaona mpanao batisa ny filazako azy moa tsy maniratsiry zany fa zany mihitsy ny filaza azy amin'ny teny gasy i Jean Bart hitatra hoe Jean Bart Jaona mpanao batisa io tena akafiziko indrindra mihitsy amin'ny olona ao anaty baiboly fa io tena manao an'izany Jean Bart tena miteny foana izy hoe tsy izy fa i Kristy no izy fa tsy za dia ohatran'le feo miantso any anevitra fotsiny manondro hoe iry le Kristy azara tsy mendrika amany fekapany akory zay mila manana an'izay toetsainy Jean Bart zay tsika hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mieno amin'ny fiainantsika ohatran'ntsika zany ohatran'ny ino moa le plaque
hitanareo le soratra le manondro soratra hoe aiza ny makany vatomandry de misy soratra hoe vatomandry de misy flèche kely makare any ny vatomandry de mila zay fotsiny ny asantsika de makany vatomandry le olona rehefa aveo fa tsy mijanony ao amitsika misy obolana sinoa milaza an'izao ataoko amin'ny teny frantsay izy aloha de zay vadikatsika amin'ny teny gasy tsy haiko ozy izy le obolana hoe quand on montre le ciel l'imbécile regarde le doigt misy ozy izy lafiny anakakoa mantsy misy ohatry zany rehefa manondro lanitra ianao de misy olona velana nijery tsara kosa ny tananao ny tananao tsy le lanitra nijereny manotananao ndray nijereny misy olona ohatry zany misy olona ohatry zany tsy enao mpitory ndray no jereny mafinaritra be fitsikina anao zany tory be teo atena mihaino tsara mihitsy izy andray jesosy ve anao tena ndray mihitsy nenentina andresanao jesosy mafinaritra be fitsikinao anao tsara izy am'zay tena misy olona ohatry zany de mila mitandrina tsara tsika fijoroana vavolombelona atodika any amin'ny Kristy foana ny resaka de hitatsika foana izy rehefa aveo na Kristy ara-mitory de rehefa mihaino anao izy zany atodika ao Kristy de hitany am'izay aveo hoe tena misy fetraikany eo amin'ny fiainana tokoa ny finoanan'io Jesosy Kristy io hoe tena misy fetraikany hafa tokoa ty olona ty akay ny lakleany de ny finoany an'io Jesosy Kristy io andeha ho any azy zany anaiky an'io azy zany zay le tanjona eto zany jery anao izy de mahita izy hoe misy fetraikany eo amin'ny fiainana ny finoanan'io Jesosy Kristy io de lasa koa izy mba hanandrana makany am Jesosy Kristy zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona mbola tsy vita hoe so de nenao vita ao mbola maromaro ny anaran-tsenjery eo inona am'izay raha ny fotom-pisainana mila ananana rehefa hijoro vavolombelona zay ny anarantsika ny atsasak'izay no anarantsika zao ny atsasak'izay anarantsika avy misakafo de avy antsika jereny Jesosy Kristy mijoro vavolombelona hoe ahoana fijoroany Kristy vavolombelona na fitoriny amin'ny olona tsirairay inona fotom-pisainana mila ananana miaraka mifaly tsy tiavan'ny olona maro ana de miaraka mifaly de zao tsy manana expérience be dehibe zany zavatra tsokotra ihany fantatro de ity zay voasoratra ato zay ihany ny fantatro fa tsy manana expérience tsy de mahay ninina loatra raha ny mpampianatra rehetra fa raha ity kosa de manaraka ny atsika Kolosiana toko fahaefatra andininy faharokatra amin'ny fahaenina io andininy Kolosiana toko fahaefatra andininy faharokatra amin'ny fahaenina io ny atsasak'io ny anarantsika zao maraina de ny atsasak'io anarantsika rariva Kolosiana toko fahaefatra andininy faharokatra amin'ny fahaenina andininy zay tsy nieritreretinareo firy amin'ny fiainana kanefa ny io ny fotom-pisainana rehefa hijoro vavolombelona io no azavaitsika zany mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mangatakoa anay mba amoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina zay an'i Kristy sady zany na matorana raha teo mba ahariariko tsara zany tahaka izay tokony hitenenako mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany ararotiny fotoana aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo zay tokony avalinareo ny olona rehetra zay le izy ndao ohatrany mahazatra atsika le miaraka mamaky io le voasoratra eo ndao irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo isa roa telo mare Romans
misy andiny soratra masina ohatran'io zany a mba haitsika hoe tsika fotom-pisainantsika rehefa hitory filazantsara averiko zany ny atao hoe fijorona vavolombelona eto zany dia fitoriana filazantsara amin'ny olona tsirairay a zay le izy fa tsy le mitantara fiainana akory dao araha tombotsika voalohany vavaka zay nolazainy eo amin'ny andininy faharoa iny hoe mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazana hoe zava-miafina izay an'i Kristy. Rehefa hitory filazantsara ianao na hoe rehefa hijoro vavolombelona ianao dia fotom-pisainana voalohany zany dia fotom-pisainana vavaka. Ahoana zany vavaka izany? Izany mivavaka zany dia io zany ny zavatra ilaina voalohany amin'ny fijoroana vavolombelona. Izany vavaka zany dia resaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Resaka amin'Andriamanitra ianao zany. Alohan'ny hijoro vavolombelona ianao dia mila miresaka amin'io Andriamanitra io. Izy efa niresaka anao tena niraka anao hoe mandehana atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Zao indray ianao no miresaka aminy. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena an'izany amin'ny fisaorana mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazainy ny zava-miafina izay Kristy. Inona ny resaka anao ifanaovantsika amin'Andriamanitra? Resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra ny sujet de prière zany dia zao hoe ahafahan'ny Paoly ahafahantsika mitory amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra. Zay mila angatahana amin'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ampio mba hahitory amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra. Mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny. Io vavaka mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny. Zany no mahatonga antsika tsy tena afaka mitory amin'ny fotoana rehetra satria tsy tena ao le vavaka, tsy tena petrantsika loatra io vavaka io a dia tonga dia mihidy ny varavarana. Tsy mety miaino antsika le olona izay mba vitsy ny eritreretintsika hotoriana. Nefa rehefa manao tafika masina tsika dia mivavaka be. Zay ny le izy. Rehefa manao tafika masina tsika dia mivavaka be a dia sokafan'Andriamanitra tokoa varavarana dia miaino le olona ny tafika masina. Fa rehefa fiainana isan'andro tsika tsy dia mivavaka loatra fa dinintsika mivavaka an'io a dia zay mahatonga le varavarana tsy dia mivoa loatra indraindray. Dia ny atao amin'io zany dia ankininao amin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Satria fiainantsika rehetra mihitsy le zany le mitory filazantsara ho ahy fa tsy tafika masina ihany. Dia ankinina amin'Andriamanitra hoe alao Andriamanitra ny tantana ny fiainana. Alao Andriamanitra ny hanoro anao hoe iza ny olona hifanena amiko androany. Alao Andriamanitra ny hita hoe olona io ve vonona sy angetaeta ianona androany. Alao Andriamanitra ny hita hoe io olona io ve omen'Andriamanitra fibebahana sy famonjena mihitsy androany a dia mila miankina amintsika fa tsy miankina amin'ny tenantsika. Ary dia eo mbola averintsika ihany fa mila mifanamasina foantsika satria ny fanahy io no manampy antsika hivavaka. Ilaina fanao izy tsika teo anaovantsika sitrapon'Andriamanitra, fa ilaina koa mifanao izy tsika hijoroantsika vavolombelona. Fa na ny manampy antsika hivavaka aza dia mbola asan'ny fanamasina koa zany. Hitantsika eo amin'ny Romana 7:5 zay. Romana 7:5 dia toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy mangataka ao antsika amin'ny fitarainana sy etonona. Zay ny ilaintsika fanamasina foana amin'ny fitoriana ny filazantsara manomboka any vavaka zany tsika dia efa mila an'io anampy antsika hivavaka amin'ny angatahantsika zahoantsika mitory ny filazantsara amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ary fanamasina io koa no afaka mandresy lahatra an'le olona zay torintsika. Zay koa anankiray io le efa hitantsika teo ao amin'ny Jaona 4:9. Rehefa toy izy ny fanamasina zany dia ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Asa eto mbola averintsika hoe asa fanamasina no mahatonga le olona iny, mahatonga le olona resy lahatra amin'ny fahotana dia asa fanamasina daholo zany. Ary rehefa mivavaka tsika dia miasa io fanamasina io a mandresy lahatra tsika aloha voalohany hitory
mandresy lahatra ny hafa ihany koa amin'ny fitoriana izay ataotsika. Zay zany le vavaka dia toizantsika ihany izy. Ny fanahy masina koa no maneho amin'ilay olona ny zava-miafina izay an'i Kristy. Mba fantatsika ve fa filazantsara io any tsipino dia zava-miafina, mystère io zanako osropea, mystère io. Midikany hoe mystère dia miafina tsy hitan'ny olona re mandeha amin'ny arabe reny, tsy mahita hoe inona ny atsaran'io filazantsara io. Fa ianao nanehonan'io filazantsara io, ianao nanambaran'Andriamanitra n'io filazantsara io, matoa ianao tonga teto farafaratsiny teto ianao nafantatra an'io raha tsy efa nafantatra tany aloha ianao nanehony Kristy sekréany ianao tsy ambaratelo. Ka ny fanahy masina no maneho atsika an'izay zava-miafina izay sy le olona zay. Toizantsika ihany, Andriamanitra koa ny ilayntsika mivavaka, dia Andriamanitra koa manomana ny fotsika aloha ny esany voalohany hitory. Ianao aloha ny reseny lahatra voalohany hitory, fa raha tsy resen'Andriamanitra lahatra hitory tsika tsy mahavita mitory. Zay le nyresan'le Romana 9:20 teo hoe zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, tsy hainy zany sady tsy fantany akory zany zavatra zany. Fa tsy maintsy Andriamanitra aloha miasa ao anatin'ny fotsika hoe faly tadidinao hoe le F2E iny tamin'iny angeza fa niteny taminao fa fiainana zany fijoroana vavolombelona zany fa tsy tafika masina ihany. Dia tongasany hay marina tokoa zany nefa notrany tsy te hiresaka amboarin'Andriamanitra. Dia adevitra kely eo naresan'Andriamanitra, asonareo raha manao an'izany fa zany no manao an'izany e. Za tamin'ny fiainako rehetra ny adevitra tamin'Andriamanitra foana, dia resiny foana dia lasa manao ary rehefa avy eo. Fa raha vao miteny ianao hoe anao zao, ay anao ary iny ianao le tsy manao iny. Fa rehefa miteny izy hoe manao an'izao dia izy ianao hoe tena tsy vitako zany dia miteny zavatra hafa izy avy eo lasa manao ianao rehefa avy eo. Dia izay mihitsy natao hoe vavaka zany jereo anaty baiboly nisy an'izany hoe iny ihany na dia nikipy satria izy vavaka, dia nakambany ohatr'izao ny tanany satria izy vavaka. Misy an'izany anaty baiboly, tsisy an'izany natao hoe vavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka dia miresaka ohatr'izao, ohatra antsika miresaka ohatr'izao. Rehefa olona tianao miresahanao dia tsy maninona zay rehetrarehetra fa afaka miresaka amin'ny tianao ianao. Zay sa vadiko dia mifampiresaka foana, resaka foana zay ao an-trano. Fa zay tsy manao hoe pio aloha tele fa resaka kely tsika vady. Tena zavatra grave be zay raha ohatr'izay mandeha fa ny tele mandeha fa zay vady miresaka foana. Ao fa maninona rehefa hiresaka amin'Andriamanitra tsika dia pio tele, pio maso, pio zao, pio daholo zao zay vao concentré, raha concentré. Satria lavitra be ve le Andriamanitra sa tianao zany Andriamanitra zany. Masina dia ny rehefa mikipy dia masina. Ena ifantohana angeny antony resahanao fa zany efa miresaka vato dia mifatoka miresaka ihany anao mandeha ato tele. Ahoana mahaposible zany dia tsy mahaposible an'le ray. Io za te hanaranareo hoe Andriamanitra io dia olona akaiky antsika io, olona tiantsika io sa tsy tiantsika io. Alors faharoa Andriamanitra mametraka olona ho anoloantsika. Zany hoe zavatra rehetra mitrango io zany efa fantatra Andriamanitra ny zany rehefa avy eo hoe faly ianao mila mitory raha ohatra ianao ka hitory dia ameko alohanao ianona fa ianona hibebaka. Dia toute façon hoe ianona hibebaka foana fa rehefa tsy hanao ianao dia ianona Fredy ndray asako miona aminy dia vita ny fitahina ho anao amizay fa lasa Fredy iny fitahina zay fa ianona hibebaka foana satria zany amonjy azy fa mila olona abebaka azy. Dia rehefa mivavaka tsika dia ianao zany lay volona hitory ary ianao koa lay olona iona amin'ilay olona ho vonjen'Andriamanitra rehefa avy eo. Dia Andriamanitra koa manomana folo le olona ho hitoritsika. Azonareo hoe zany zavatra rehetra zany avy amin'Andriamanitra zay le hoe moramora ny raha meva miditra voto fanjaitra no nidira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy andray zany no azo vonjena raha amin'ny olona dia tsy hain'ny olona zany fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra.
ain'Andriamanitra manomana fonao ianao sarokenatra sary tahotra io ain'Andriamanitra mametraka olona eo anoloanao ianao tsy samyvoky ny trano io ain'Andriamanitra manomana olona hitorinao le olona mafy be iny ain'Andriamanitra manao zavatra rehetra dia miresaka amin'Andriamanitra ianao momba an'le olona alohan'ny resanao amin'le olona momba an'Andriamanitra arytsika hoe zany alohany ty zany le olo ty alohany ilazako an'ity olo ty momba an'Andriamanitra dia lazaiko amin'Andriamanitra aloha momba ny olo io reo zany efa précis tsara mihitsy hoe eo nany anina rapitso hitory filazantsara aminy dia resako amin'Andriamanitra aloha hoe ihany iny Andriamanitra iny raha vo resako momba anao raha vo mare Jesosy zany iny tonga dia miketrona ny tarehany tonga dia resako anazy zany rehefa avy eo miresaka amin'ny Jesosy amizay dia reo fa tsy miketrona intsony ny tarehany satria ny Andriamanitra miasa aminy satria efa niresako Andriamanitra momba anazy zay le zavatra atao anatin'ny vavaka tanareo tonga dia ny andro tokony miasa zany vita eo amin'ny ianao mivavaka io any dia efa vita ny asa rehefa avy eo anao miresaka fotsiny sisa dia mandray le olona nareo iny efa vavaka ho anareo hoe tonga tsy mbola misy hitako zao manatrika efideo zao azo atao matory reo rehefa makany dia ohatra mbola tsisy natory aloha eto fa raha misy matory eto dia vavaka ny tsy mivaly akory fa tsy ianao ny te atory ka mahatonga atsika lina amin'le olona hafa koa ny vavaka rehefa mivavaka ianao zany dia lasa lina momba n'le olona anankiray hafa fa tsy hoe rehefa mivavaka dia zao Andriamanitra ataova izao dia meo an'izao voalohany aloha no dia atao an'izao Andriamanitra misaotranao am'izao zao telo meo am'izay meo an'ity Andriamanitra dia ataova an'ity dia meo an'ity 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 dia ataova an'ity telo mody fisaorana fangatahana lisitra lava be ary fangatahana io ny andro tokony dia hoana fa ito ianao rehefa mivavaka indray dia hoan'ilay olona hotorinao le mampatahotra no mihitsy hoe taombavaka iny hoe taombavaka iny mampatahotra no iny fa Andriamanitra ny miasa amin'izay fa tsy ianao intsony Andriamanitra ny mahame fahasahinanao hiteny Andriamanitra ny mahame fahasahinanao hijoro vavolombelona amin'ny fotoana mety zay any foana miainga zavatra rehetra fa fantatro fa matonareo tonga ty dia te hitory mafy fa tsy sary dia mipetraka eo daholo zany tsy mahay miteny zany ohatra zao fa tsy fahasahiny io maninona ny tsy sahnareo satria tsy nanao an'reto zavatra rehetra tsy fantatra hoe Andriamanitra ny manomana ny fonao hitory Andriamanitra mametraka olona eo anoloanao Andriamanitra manomana ny fon'le olona hitorinao ary resanao amin'Andriamanitra aloha momba an'le olona alohan'ny resanao an'le olona momba an'Andriamanitra ary lina amin'ny hafa ianao rehefa mivavaka ho an'le olona Andriamanitra manome fahasahinanao hiteny Andriamanitra manome fahasahinanao hijoro vavolombelona amin'ny fotoana tena mety tokony hitenenanao amin'izany fijoroana zany zany koa ny resaha Paoly na i Paoly aza lila mivavaka so dia verinareo hoe Paoly zany koa zany tena mpitôvy filazantsara tena tsisy ohatr' zany zany ngamba tsy mila mivavaka tsony fa mandeha ho azy tsy to Paoly aza dia lila mivavaka ahafahany tory maika fa isika jereo ny mivavaka nataony mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka mendenany zany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra ary hoako mba homena any ilao bavaka hiteny amin'ny fahasahina jereo fa Paoly ary nilan'izany homena anany hiteny ilao bavaka hiteny amin'ny fahasahina ampafantatra ny nino izy zava-miafina momba filazantsara miafina ho an'ny olona io tsy tia alalan'io izy iraka migadra noho izany mba hiteny zany amin'ny fahasahina toy izay mety io teneko very tendro mihitsy le fahasahina na i Paoly azy maika fa ianao maika fa iza mila mivavaka tsika mba hitory amin'ny fahasahina afaka ampafantatra ny zava-miafina ny filazantsara faharoa ny antondresaka
vita zany tapa voalohany iny le fisainana ny fitoriana filazantsara fijorona vavolombelona vavaka vita ny vavaka mila vonony ianao fa ny antondresaka eto de Jesosy fa tsy zavatrafa Jesu Kristy no atondresaka eto. Andininy fahatelo mangata koa anay mba amle Kolosiana toko faefatra ity mangata koa anay mba hamoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina zay nizy zay any Kristy sady zany namatorana raha teo mba ariariko tsara zany zava-miafina any Kristy zany tahak'izay tokony itenenako. Io zany le ariary le zava-miafina momba ny Kristy. Io ny resahana, io ny atondresaka fa tsy zavatrafa. Raha tsy ianao ndray nitoriny rehefa mandeha resaka zany mandeha resaka de izy ny azy resaka mpanasa lamba ny mahamaika anazy de resaka mpanasa lamba de ianao hitorin'i Jesosy miala teo anao rehefa aveo de inona ny resahana tena voatorony tamin'ny fanasan-damba zany raha izany. Izy mahita foana ianiny rehefa manasa lamba de ohatro ianiny rehefa manasa lamba de ohatro zao ianao nefa sika hitenen'i Jesosy momba anazy tsy voateninao mihitsy Jesosy Kristy miazy ny betsaka de voatory ianao zany fa manana ny toriny mantsio. Le atao hoe filazantsara zany de zava-miafina any Kristy. Raha tsy miafina io efa mibebaka daholo ny olona rehetra fa miafiny tsy fantatry ny olona rehetra eto ambonin'ny tany io ianao nampafantarina an'io. Zay ny antony hitorinao ny filazantsara ampafantatra zava-miafina. Zay ampafantatra zava-miafina ianao ny antony hitorinanao ny filazantsara. Eto zany ny atonga ny olona fantatra ny filazantsara de ianao ny tompon'ny lakile. Romanina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voanjo apôstôly voatokana amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Eto am'izay Paoly miresaka inona ny atao hoe filazantsara. Izany filazantsara zany de ny amin'ny zanany. Zay ny atao hoe filazantsara. Ny amin'ny zanany zay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo. Dikan'io de hoe Jesosy Kristy olombelona 100% nanana razam-be. Ary zany filazantsara zany de naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dikan'izany naseho zanak'Andriamanitra tamin'izy fitsangana tamin'ny maty zao hoe io Jesosy Kristy io de olombelona 100%, io Jesosy Kristy io koa de Andriamanitra 100% tamin'izy nitsangana tamin'ny maty zany. De Jesosy Kristy tompontsika. Zay zany filazantsara. Raha ataontsika farafoy izy hoe voatokana izao izy Paoly de voatokana amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Izany filazantsara zany de milaza any Jesosy Kristy tompontsika. Zany ny atao hoe filazantsara. Olona zany filazantsara io. Olona io saingy miafina tsy hitan'ny olona tsy fantatry ny olona io filazantsara io. Manaraka ny filazantsara zany de tsy fivavahana. Tsisy dikany mihitsy reny ataontsika reny rehefa hitory filazantsara tsika mba mivavahy ndao mba hivavaka Za milaza aminareo fa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany indrindra rehefa misy losadady azo azy de mivavaka daholo. Zany etadio ianao tamin'ny anao tsy pino fa vavaka ianao. Na mpanompo sampy na silamo na bodista na inona na ate mivavaka foana rehefa misy zavatra mahazo azy. Ka tsy fivavahana akory ny na religion tiako lazainy eto ny fitoriana ny filazantsara. Mbola veritsika nefa miresana tamin'ny maraina. Tsy karazam-piangonana io. Ilazanao fiangonana ihany marina zany antsoina hoe prosélytisme. Tsy fandrosoana io. Ohatrany hoe olona taraiky be zany zany nanaovana antsika teto Madagasikara taloha. Tsy civilisé mihitsy nareo fa fivavahana kristiana raha tsy fantatrareo ozy vazaha. Avy eo tsika nizanahary. Tsy miteny hoe ratsy daholo ny fivavahana fa anisan'ny tetika natao vazaha zany. Tsy fandrosoana io, tsy filôzofia io, tsy fomba fisainana, tsy fotom-pisainana, tsy fahendrena ny filazantsara fa olona Jesosy Kristy lay maro. Zay ny atao hoe filazantsara.
Ary rehefa mijoro vavolombelona tsika manambarany Kristy dia Kristy aloha ny resantsika zay vao fiainana kristianina. Tsika koa mieritreritra an'izany. Tsy voatorokory Kristy dia fa le fiainana kristianina rehetra miangona any am-piangonany atao batisy ina koa zay fiainana vavaka ina koa fiainana kristianina rehetra fadiany sabata salady tonga dia zany resahan'ny sasany tsy mipataloha tsy mihina-kisoa Jesosy Kristy aloha fa tsy zany. Zay rehefa hitovy amin'ny olona ianao dia zay ihany ny fantatrao. Zay lazay ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny faharoa. Tsara tany aminareo ary rahalahy ozy izy dia tsy tia halala zavatra hafa fa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voongo tamin'ny hazo fijaliana. Olona aloha filazantsara. Ka rehefa miresaka ianao zany rehefa miresaka nareo dia averina amin'ny Kristy foana ny resaka. Mandeha miresaka zay resaka reo fanaovanareo fa averina amin'ny Jesosy Kristy foana ny resaka. Verina amin'ny Kristy foana ny resaka. Mila haitsika manao zany dia hitantsika amin'ny fomba fanaovan'i Jesosy Kristy azy raha rivo. Fa tsy maintsy ataonao ao foana ny resaka. Ary ny olona te hiala amin'io satria tsy hainy io. Zava-miafina amin'io. Venao tsy maintsy mamerina azy amin'io. Io zany le izy Kristy ny antony zavatra rehetra. Na ny fahasambaranao na ny fahoriana dia Kristy daholo ny anton'izany. Izy ny aventsao zavatra rehetra eo, izy miazona azy ary izy koa no antony izy ireny miamboninahitra mandrakizay. Zay amin'ny fiainana rehetra io, inona mahatonga ny fiainana rehetra io ohatra zao dia Kristy daholo ny antony fiainana rehetra io itsika hitodika any amin'ny Kristy. Mila hainao sy hitanao no mampitodika ny olona any amin'izany zavatra zany. Rehefa hitory ianao miainga any amin'ny mahaliana azy aloha, hitantsika eo zay rehefa avy eo miainga any amin'ny mahaliana azy aloha dia verinao amin'ny Kristy. Makany amin'ny mahaliana azy indray dia verinao amin'ny Kristy. Makany dia verinao amin'ny Kristy foana ny resaka zay fanaovana. Zay ny faharoa. Fahatelo ty fahatelo ty faranantsika dia nijanontsika. Ny fepetra dia ny fiainana kristianina. Fepetra rehefa hitory hitory vavolombelona zany dia mila miaina ny fiainana kristianitsika. Andiny fahadimy amin'ilay Kolosiana toko faefatra teo ihany io azavaintsika io Kolosiana toko faefatra andiny fahadimy tsika zao. Manana fitondran-tena feno fahendrena eo anoloan'ny kristianina. DM ny amakiko azy. Manana fitondran-tena feno fahendrena eo anoloan'ny tsy kristianina. Zay rehefa hijoro vavolombelona ianao tsy maintsy manana an'izay zavatra zay. Olana mantsy rehefa mafana folo ohatra tsika dia manafotoana an'ilay olona hijoroantsika vavolombelona zany indraindray matetika. Misy olona zany tsy miala Jesosy foana ny eo am-bavaka. Jesosy sady le fitenen'ilay Jesosy afaka Jesosy toko ray kanefa ny ao anatiny olio izy agatika volaminao ny antony Jesosy any resahana. Tena tsara ity Jesosy misotranao manome antivôlity Jesosy tena milay be. Tsy tonga dia hitany olona zany fantatry ny olona hoe tsy izy ty tsy izy io. Ny olona ne mahita fa tsy jamba akory dia afentsika amin'ny fitenitsika sy rehetrarehetra ka eo izy hoe fitondran-tenantsika dia ho feno fahendrena. Ohatrany ahoana zany feno fahendrena zany. Ny Jakoba toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo miresaka tsara ny fahendrena io. Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ny fahendrena zay vany ambony dia voalohany indrindra madio aloha. Zay fitondran-tenantsika zany dia fitondran-tena madio. Ny atao hoe madio dia tsisy pentipentina, tsisy ambadika politika na tsy politika ary fa tsisy ambadika mihitsy. Mazava tsara madio. Dia avy eo manarak'izany tia fihavanana amin'ny zavatra rehetra ataontsika miseho zany hoe tia fihavanana venao. Manaraka mandefitra sady ianao kosa aloha dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandresy zay le fiteny. Tsy manaiky mihitsy kosa aloha raha voa izany tsy aleo ve mandefitra na dia amin'ny tsirariny aza osy Paoly mandefitra mora lahatra. Rehefa tenenao hoe alora zao ny ataontsika dia manaiky alora ataontsika zao izy raha zay inona moa ny olana mizatra mba arahana le an'le olona
zany atao hoe fahendrena be famindram-po na manao tsy mety ary le olona na misy zavatra mba tsy tanteraka kely ataon'olona dia tonga dia fatrafatra be tsy mety zany tsy kristianina mihitsy zany zany ve loatra zao ny ataony tsipino amitsika ara hoe zany ve mba kristianina zakanareo ve zany za marary amihitsy mariazy zany za foana ny tenen'ny havanaina za ve mba kristianina reny ary efa tsy fidy ny mahazo andre fa raha mbola kristianina koa no miteny zany tena vao mainka marary foko hoe reto koa dia ampiasain'ny hafa famely dia noho izany a be famindram-po be asa soa tsy dia ananantsika loatra tsy miangatra na le tsara velatsy reo rehetrarehetra reo zany ny atao hoe fahendrena raha te hanao fahendrentsika dia madio aloha voalohany indrindra tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-po be asa soa tsy miangatra ary tsy me tsara velatsy zay fiainan'izay raha mandeha amin'izay fiainan'izay ianao dia zay anao no antsona hoe manana fitondran-tena feno fahendrena eo anoloan'ny tsy kristianina ny dikan'izay ny atao hoe tsy me tsara velatry tsy miangatra sy rehetrarehetra zao hoe mifanaraka ny zavatra teneninao sy ny zavatra ataonao io ny tena olan'ny olona io ny zavatra tenentsika milay be tena tsika ny tsara be indrindra fa ny ataontsika rehefa avy eo a loza be fa ny atao hoe manana fahendrena raha bagona amin'ny teny tokana izy dia hoe mifanaraka ny zavatra teneninao sy ny zavatra izay ataonao zay fiainana kristianina fepetrilaina raha ijoro vavolombelona megneny zany dikan'izany ianao zany dia ambassador iraka tanreny ambassadeur rehetrarehetra ambassadeur frantsay amerikanina tonga eto madagasikara reny a dia izy ny solitenany amerikanina tia madagasikara solitena ny Barack Obama tia madagasikara ny ambassadeur frantsay izy solitena François Hollande tia madagasikara ianao indray a ambassadeur ny Kristy dia ianao solitena ny Kristy tia madagasikara fa eny andiny faharoapolo ambassador gadra noho izany a iraka ozy izy any baibolinareo fa nidikany hoe rembanery misy soratra hoe ambassador gadra noho izany a mba hiteny zany amin'ny fahasahina toy izay mety ho teneny fitsika zany tena ambassadeur any Kristy mihitsy Korintianina faharoa toko fadimy andiny faharoapolo ko ambassador solo Kristy zahay toan'Andriamanitra mihitsy no mangataka anareo amin'ny alalanay hoe aoka ianareo anaiky ampihavanina amin'Andriamanitra zay ny ambassadeur zany rehefa miteny izy a raha vao miteny ny ambassadeur frantsay eto hoe any frantsay reo ilze parts reo dia ny frantsay mihitsy zany no miteny izany hoe anazy reo ao dia ohatr'izay koa ianao zany raha ambassadeur any Kristy a dia zay zavatra teneninao Kristy mihitsy zany no miteny amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny zavatra zay le tsy tokony hitenitenenana foana dia eto nefa ny teny ozy izy Paoly dia zao hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo zay zany le teny lazainy Paoly a amin'ny ambassadeur azy fa teniny Kristy satria solitenany Kristy mihitsy isika eto ambonin'ny tany nafantatsika solitenany Kristy a fa tsy zara loatra tsony mandehandeha io fa Kristy mihitsy no mandeha dia ny ambassadeur koa rehefa miteny zany amin'ny alalan'ny fireneny a mila mahay dia voatra ny tenen'ny Kavy tamin'ny Malty mila mahay diplomatika kely diplomatika masina ina atao hoe diplomatika ina atao hoe diplomatika zany dia zao tsy le miteny tonga dia mivatana be tsisy azo ny olona momba ny Kristy mivatana be zany fa mba mila hainao no mampifandray an'izy amin'ny fitenin'le olona ohatra hoe rehefa hiteny ianao hoe tsara be mateo ty be le izy dia ozy izy ianao hoe milay be rehefa amin'ny tanora ny resahanao azy ao zay le teny diplomatika tiako lazay fanaraka amin'le olona zay iresahanao ny teninao fa tsy fanaraka iana amina bandikeliny anjamanany ery anao le torinao zany le ry le kofbay zany ola mpanao rugby fotsiny ny asany dia anao zany dia tonga avany zany anao dia ty fitaitsika rehefa toy ianao avany manahoana rahalahy miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy rahalahy tena milaza anao tsy mianao zany mihitsy ny kofbay ary fa tonga dia monde samy hafa anakoroa
mihitsy ingezany le resaka reo e tena tsy izy mihitsy zany fa raha ohatra anao te fampiresaka aminay de mba atao voatsany anay ihany koa zany mba paozinareo fa tsy teny ratsy zany a aoko fantatrareo tsy teny ratsy fa zay le miaina miaraka amizareo atao mitovy am'le izy zany ho any kokoa no mirona zany akoatrany hoe rehefa mampianatra aty fa tsy de mirona loatra ny am'le olon-dehibe satria zazasaina loatra de ino mora kokoa mavantatra kokoa manao an'iny fa rehefa miresaka amin'olon-dehibe indray anao de tsy hoe resaka amin'olon-dehibe indray anao de hoe kahoana kaizakaiza izy zany aitsika koa le miarabana azy amin'ny anaran'i jesosy e zany koa le tsy ratsy le miarabana olona amin'ny anaran'i jesosy e de aitsika daholo miresaka am'izany amin'ny olona rehetra fa zay hitale rehefa mivavaka iny ianao zany de zay tao manotompo anao ifampiresahana am'le olona de ohatr'izay ny fampiresahanao am'le olona ao arahantsika le izy ny Korintiana faharoa toko fahafolo andiny voalohany de miteny Jean Paul ary ny tenako Jean Paul de mananatra anareo amin'ny alemem-panasy ny amoram-pony Kristy amin'ny alemem-panasy ny amoram-pony Kristy amin'izay ny fomba ananaran'ny Paul ny reto Korintiana reto de za zay manetsy tena ondra eo anatrehonareo fa feno fasahina kosa raha tsy eo io zany ny olona zany tena nanaratsy amin'ny Paul zany tsika mpino zany tsika mpanompon'Andriamanitra raha tsy ny olona foana zay lazako hoe tsy mpino rehefa manaratsy tsika de tsika koa ve mbola ifanaratsy tena mba tsy rara zany fa efa manaratsy ny mpino de tsika mba fampiara de fanampy de ozy izy Paul za ozy izy tena amin'ny alemem-panasy ny amoram-pony Kristy no toriko taminareo Matthieu toko fahafolo andiny fahenina ambin'ny folo mbola mampiseho an'izay toetra zay rehefa mitory feno fahendrena ino a maniraka anareo tahaka an'io reo voany ambodi grave zany endre tahaka amin'ny biby lava areo kotsotra tahaka amin'ny voromelala zay mila fahendrena zany rehefa mijoro vavolombelona atao am'izao tontolo zao aty zao tontolo zao ty feno fahotana misarika atsika rehefa mitorytsika zay le ilaina am'le vavaka teo hoe hitory amin'ny fahasahina fa mandroso ianao maty reny be miambitra ianao maty reny be mitsany ianao maty tena de tsy maintsy maty ianao zany rehefa mitory fa zay mihitsy nanirahana atsika rehefa maty atsika de any amin'ny Kristy zay ny nanirahana atsika de anao zay inona dikan'izay rehefa mitory zavatra ohatr' zao mety mitarika anao hiaraka am'zareo amin'ny faharatsiny fahotana ao tsy mety hiaraka am'zareo mihitsy anao nakiny zany tsy azo azy tsy hitory moa ianao zany de fa ozy izy Kristy hatra fa inona le fanaratsika de tratra foana ianao zany zay le ilaina le fahendreny zay le ino ondry eo voan'ny ambodi manodidina anao zany de feno ambodi ianao nefa ondry kely tsy manana vatsino de eo zany niasainy hoe mivadia biby lava de avy eo vadika voromelala am'izay de zay le tetika hoe mila diplomatika mila fahaizana sy fahendrena arakaraka ny situation zany no fahatsika an'io raha ohatra mahita ohatra exact nareo hoe tranga de eo tsika mitady hevitra hoe ahoana moa zany le mivadika biby lava vadika biby lava eto tsy neritreretinareo fa ty aendre tahaka biby lava de avy eo tsotra tahaka an'io melala amin'ny teninareo izy raha hoe fetsy tahaka biby lava de mila zay afetsehana izay de misitrika any ambany anao zany de tsy hitany de avy eo anao manidina any ambony eo am'izay tavely eo le ambody nakaizy izy teo zay nefa nato tsika tafavoaka fotsika tsika ny efa nilazaiko teo efa nomena fa efana rehetra ny danitra se tia tany ary avy eo ino ro momba anareo manakariva mivaraka tonga fahatapera zao tontolo zao sahy am'izay ozy izy mitombo rehefa avy aizy mbola misy jaolona kely aloha ty de avy zay hoajantsika izy jaolona toko fa fito ambe folo andiny fa valo ambe folo ohatr'izay ihany koa le izy le niresahako teo ihany mitovy am'le teo hoe tahaka nanirahanao ahy am'izao tontolo zao mba nirahako azy kosa am'izao tontolo zao Jesosy Kristy nirahan'Andriamanitra eto am'izao tontolo zao de tsika koa irahan'Andriamanitra am'izao tontolo zao feno fahotana ty
onga tsy mampiditra atsika mikizo Andriamanitra fa efa miainan Jesosy Kristy io zay mahatonga ana hoe ohatra laina foana dia Jesosy Kristy fa izy tafavoaka velona tamin'io maty izy a fa tafavoaka velona ka tsy marina zany zay ngely atsika tsy rehesan'ny fahafatesana zany tsika miaraka amin'ny tompo John 7:10 any 5:10 sy faharoapolo miresaka an'izay za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba zay le izy zay le momba antsika mandrakariva mba raha tonga fataperan'izao tontolo zao miaraka eto amin'izao tontolo zao nefa miaro amin'ny ratsy zay le lakleany zany rehefa hitory amin'le olona ianao ikan'izany any tsy hoe rahariva izy jerentsika kaiky tsara tsy hoe atao daholo zay ataon'le olona rehetra na hoe tsy atao daholo zay ataon'le olona rehetra fa mila fahendrena nefa tsy ho an'ny reto ihany ny angatahako an'izany fa ho an'izay mino ahiko noho ny fijoroany vavolombelona tanareo mazava-dehibe le fijoroana vavolombelona dia efa mivavaka ao atsika zay ho aon'ny olona izay hitoritsika koa Jesosy Kristy efa mivavaka izy tsy hampiala azy amin'ny ratsy amin'izao tontolo zao fa hiaro azy amin'ny ratsy tahaka ny nandrahanao ahy amin'izao tontolo zao ny andrahako azy hiditra amin'ny fotoana mety tsika raha hariva tonga dia soraty iny fa raha misy fanontaniana fanamarena fanapokevitra alohan'ny sakafoana ray roa telo fa mangatsika ny vary tisy nona afaka sakafotsika nona iny ary zao aratsika hivavaka sakafo dia raha rive alohan'ny anomboantsika raha dia afaka manontany ko fa mety tsy azonareo amin'ity tolakandro ity izany animateur Fredy miafaka manao zavatra kely alohan'ny hidiranao tena fampianarana averina zao hoe olo l'évaluation sa rapitso mety rapitso alors rapitso fa alao moa zany évaluenareo e manjary système ya verenatsika vakina lay Kolosiana 2:7-9 satria io zany le fotom-pisainana raha vao hitory filazantsara ianao dia io ny fotom-pisainana lehibe engatsika amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Kolosiana 2:7-9 mareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy sady zany no namatorana raha teo mba ariariko tsara zany tahaka izay tokony hitenenako mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany araroty ny fotoana aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakarivo ho mamsira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra. Tao anatin'io andinin-tsoratra masina io tsika dia nahita hoe voalohany indrindra inona ny fotom-pisainana voalohany indrindra rehefa hijoro vavolombelona vavaka mareta amin'ny fivavahana ka miambena an'izany amin'ny fisaorana mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy sady zany no namatorana raha teo. Zay ny voalohany zany ny vavaka. Faharoa ny afatra dia Jesosy Kristy mangatako anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazainay ny zava-miafina izay an'i Kristy mba ariariko tsara zany tahaka izay tokony hitenenako. Le afatra isaky mitory zany tsika dia azadiny no miresaka ny Kristy na mandeha makay zany resaka dia averinao amin'ny Kristy foana. Fahatelo ny fiainana kristiana io fepetra amin'ny fijoroana vavolombelona tsy maintsy manana ny fiainana kristiana io dia le fiainana amin'ny fahendrena mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany. Zay le nijerentsika fahatelo teo zany hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany. Dia hiditra amin'ny fahaefatra tsika zao fahaefatra ino moa le fahaefatra ozy izy tsika ny fotoana mety ny andininy fahaefatra teo araroty ny fotoana
ararotiny fotoana eto am'izay zany ijerentsika le hoe rovina raha zany no hijoro vavolombelona mpitoroteny toko fahatelo andiny faharaky ambiny folo a no ingatsika azy mpitoroteny toko fahatelo andiny faharaky ambiny folo manao hoe ny zavatra rehetra dia samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy zay samy raha vao ny zavatra ataonao amin'ny fotoanany a dia mety zay ny tena fotoana mety amin'ny tompo ce que Dieu fait est parfait en son temps ny zavatra rehetra dia samy nataony mety amin'ny fotoanany avy ka io ny mila jerentsika hoe ino ny fotoana mety io amin'ny teny grika moa ny tenenana azy nandray misy miteniteny zany ihany dia averintsika izy hoe kairos misy le fotoana hoe chronos iny le chronologie le hoe androany dia rapitso raha afaka pitso fa le kairos le fotoana anankiray tena mety amin'ny tompo hoe eto no tiako amonjena ny anina noho izany a raha tia amonjeny anina eto a dia mila olona hitory aminy aloha satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny teny Kristy ka io olona tiako vonjena androany io dia mila mare tenin'Andriamanitra noho izany tsy maintsy mitady mpanompo aho izy izy Andriamanitra hiresaka amin'ny olona io androany dia kitiany ianao eo ianao anaiky venao sa tsy anaiky manana valiteny be dehibe ianao hoe Andriamanitra za mbola ohatr'izao androany ohatr'izao za tsy anao fa raha androany ny fotoana mety ho an'io olona io dia tsy maintsy mahita olona hitory amin'io Andriamanitra dia mitady olo-kafa izy rehefa tsy mety ianao zay fa Andriamanitra manana ny fotoanany ka zay le mila fantatsika hoe rovina ny fotoana mety amin'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray zay hotoriko io dia fantary koa fa raha androany olona io no mibebaka ohatra ka ianao no nitory taminy a dia tsy ianao kory ny rôlina be na voavonjeny olona io fa ianao lay goutte d'eau farany na atobaka ny siny zay ny zavatra nyteneninao androany iny ka nabebaka an'le olona dia efa ny fanaraka tamin'ny zavatra niaina an'le olona rehetra hatramin'izay fa ny zavatra rehetra niaina an'le olona rehetra hatramin'izay ny antsony hoe zavatra rehetra miara-miasa asoan'io olona io avovonjeny olona io dia le niteneninao androany farany nampitobaka an'iny ianao le fitaovana farany androany nabebaka an'iny olona io fa tsy ianao akory hoe za ndray aloha raha vao mitory amin'ny olona tonga dia mibebaka daholo ny olona rehetra za manao an'izany satria efa fantatsika naraina fa tsy isika no mabebaka olona fa tsika fitaovana fotsiny manambara n'ilay filazantsara ao zay zany le hoe fotoana mety a mila jerentsika io fotoana io ka Andriamanitra zany mampiona-tsika amin'le olona mila famonjena amin'ny fotoanany zay hoe ilayntsika mivavaka mifandray amin'Andriamanitra foana hitantsika hoe iza ndray tompo androany ny olona ho resako ka andray ny famonjenao iza ndray dia jereo tsara zany fa raha miresaka amina olona ray ianao androany ka tsy mandray famonjena izy a dia azakivy fa iny zavatra iny efa miasa ao anatiny fa rehefa tonga ny fotoanany zay izy vao mibebaka zay mila fantatsika na tsy mibebaka ary izy androany a dia efa mameno an'le siny ianao mameno an'le siny dia amin'ny fotoanany amin'izay a goutte d'eau fotsiny sisana alatsaka ao dia efa feno ny siny a bebaka le olona dia tsy tokony ankivintsika mihitsy hoe isaka mitory dia tsy misy olona mibebaka mihitsy aza taitra amin'izany manana ny fotoanany tompo zay manana fotoanany tompo fa ianao dia mivavaka foana mangataka amin'izay ianao zany a efa vonona fa le fotoanany tsy mety tsy tao amin'le fotoanany fotsiny io a dia zay no mahatonga anazy hoe tsy mbola mibebaka le olona tamin'iny fotoana iny ka ianao mila vonona mandrakarivotsika zay le hoe ararotiny fotoana mila vonona mandrakarivotsika hitory amin'izay olona apetraka Andriamanitra eo anoloantsika ny olana indrindra zany dia zao hoe fotoana mety amin'ilay olona io fotoana iresanao amin'ilay olona io a nefa ianao ny tsy vonona anaty sa dia zay mampalahelo indrindra raha fantary fa io olona io hibebaka foana io amin'ny fotoana io fa rehefa tsy vonona sa ianao a dia tsy ianao le fitaovana ampiasain'Andriamanitra
voatery Andriamanitra hitady zavatra hafa indray dia efa niteny izy fa rehefa tsy ety mihitsy nareo dia vato ny atsanga koa iresaka amin'ireo olona ireo fa raha vato no atsangan'Andriamanitra hiteny amin'ilay olona dia fitsaranao antsika mpitoro filazantsara zany satria tsika ny tokony hanao an'izany fa tsy vato akory tsika ny vonjena dia zay ilay mila ifantohantsika amin'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra amivavaka mandrakariva mba vonona atsika amin'ny fotoana rehetra hitory ny filazantsara zay ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy faharoa Timoty faharoa toko fahaefatra andininy faharoa mitory ny teny mahazotoana amin'ny fotoana nany tsy amin'ny fotoana zay zany hoe ndikan'izany inge dia zao hoe ny tsy amin'ny fotoana dia zao hoe mbola tsy handray le filazantsara le olona amin'iny fa ianao mila mitory foana ary amin'ny fotoana dia zao hoe andray amin'ny filazantsara ny olona amin'iny dia averika any eo le mila fahendrena fa raha olona tsy vonona iendry tsy te hieno mihitsy no ararotanao vao mainka no terenao hiaino anao vao mainka izy akala filazantsara zay le mila fahendrena tsy zay zany dikany hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ka olona zavatra hafa mahamaika an'le olona dia ianao hitory dia akala filazantsara izy tsy fahendreny zay fa ny amin'ny fotoana sy tsy amin'ny fotoana dia ho an'le olona hoe fotoana andraisan'le olona azy ve io sa tsy fotoana andraisany azy dia na tsy fotoana andraisany azy ary hoe tsy mbola eo ny bebany a isika tokony natao hitory foana amin'ny fotoana io dikan'izany a mila vonona foantsika hanambarany finoantsika mila vonona foantsika hijory vaovolombelona saka ny vao hivoaky ny trano anao dia efa vonona amin'izay iza indray ry tompo androany ahoana indray ny fomba iresahako amin'ny androany na mety koa efa manana ianao hoe ianina indray ry tompo androany no iresahako atao manana fovonina indray sy hiaino sy iresaka le olona ka ho anao zany fotoana io a fa ho an'le olona zay hitorinao ny filazantsara ihany ko faraparany ny votoatiny inona indray ara ny votoatin'le zavatra ho resahanao amin'le olona aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakarivo ho mamosira mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra andininy fahenina amin'le Kolosianina toko fahaefatra aoka ny fiteninareo mamosira ho amin'ny fahasoavana mandrakarivo ho mamosira mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo a dia manazava an'io tsara Petera voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo aoka ho vonona mandrakarivo ianareo amaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana dia jereo tsara fa mipetraka daholo le teny aoka ho vonona mandrakarivo ianareo fa eto indray zany a mety le olona indray no manontany ny antony fononao ino moa ty antony ivavahanao ino momba fanantenanao maninona ianao no mivavaka dia aokatsika vonona mandrakariva ozy izy a amaly azy nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana zay le hoe fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajara dikan'izany dia mila hainao tsara ny finonao inona tokoa moa ty ivavahako ty iza moa izy ty ahoana moa momba nyty fivavahako ty mila fantatrao tsara ny finonao a fa raha tsy zany tsy afaka hijory vaovolombelona izy io Jesosy Kristy io inona ny zavatra nataony Jesosy Kristy io anahy zava-dehibe ny afahantsika mamaly hoe io Jesosy Kristy io a dia narary dia sitraniny tsara zany zava-dehibe zany fa tsy zay fotsiny nataony ny tena nataony atsika dia zao maty hafa no velominy zay ny zava-dehibe satria zay maty a maty no mifahotana nefa ny velominy zay a dia miatra amin'ny fiainanao mandrakizay na marary ary ara-pitso na maty ary ara-fakapitso dia tsy voasakan'izay io famelomana zay fa nomeny Jesosy Kristy anahy io zany mila fantatsika zany fa raha vao mijarina kely fotsiny eo amin'ny hoe marary dia ny sitraniny dia misy olona koa namanao ery marary fa tsy sitrany
dia ozy izy hoe tsy manasitrana forony Jesosy ianao na miangatra izy ianao sitranony fa hianatra sitranony fa tsy izany ny antony finoantsika tsy izany ny fanatenantsika izany zavatra izany dia mbola amin'izao fiainana izao ihany rehefa nresantsika teo hoe mahantra ihany tsika raha mbola izany ihany nanatenantsika Kristy fanatenantsika dia ny amin'ny mandrakizay. Ka rehefa manao azy tsika dia amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana no anaovantsika azy. Rehefa mahita ny fiainanao sy ny finoanao tsy pino zany dia liny izy te hanontany anao. Rehefa tsy misy pino manontany anao mihitsy le amin'ny finoanao dia mila mieritreritra ianao zany na tsy fantatry ny olona ianao hoe pino ve na ny fitondrantenanao tsy mendrika kristianina mihitsy. Fa raha vao hitany hoe hafa no izary olonry hafa ny miaraka amin'ny tompo tsy maintsy manontany ianao izy hoe fa ahoana na ianao tsy fantany hoe pino akory satria tsy ao ny fitondrantenanao na koa ianao rehefa miresaka dia tsy amin'ny fahalemem-panahy sy fanajana ka matahotra ny olona hiresaka aminao. Dia izay le mahatonga antsika hoe ny fahatelo ny resantsika teo dia hoe aokotsika andeha amin'ny fahendrena foana amin'ny eo ivelany mandeha amin'ny fahendrena dia amin'izay le eo ivelany manontany fa tsy voatery miandry anontaniana foana koa nefa moatsika fa afaka isika mihitsy no manantona anazy fa mitranga ny fanontaniana rehefa hitan'ny olona ny toetranao hoe hafa ianao dia atao ampanajana sy ampahalemem-panahy foana ny valiteny efa voaresantsika teo izy. Ireto zavatra reto ny tena fototry ny finoana raha ny tena izy reto ny tena mila tadidinareo le verset be dehibe nytaditsaiko teo ireto le fototra faharina dikan'izany hoe Andriamanitra nahary zao tontolo zao sy ny olona rehetra eo aminy zavatra rehetra zany dia zava-boarin'Andriamanitra saingy tonga ny fahalavona. Rehefa noharian'Andriamanitra ho tsara ny zavatra rehetra dia niala tamin'Andriamanitra no fahotana dia izay le atao hoe fahalavona. Niditra tao anatin'ny olona ny fahotana nefa Andriamanitra nahary ny olona ho tsara fahalavona. Dia rehefa avy eo nefa na dia ao anatin'ny fahalavona ary ny olona dia mbola nanavitra ny olona ihany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Zay za tany andafy any izy fotoana mba nomeny tompo fahafahana nakany andafy dia neona tamina tovolahy kely ray filôzofy mpianatra filôzofia izy hevitra be elabe zay dia voavaliko presque voavaliko foana ny fanontaniany zany zay fandrika rehetra napetrany any andafy any France amin'io ny olona any zany dia zavatra ohatr'izao izy ny 50 ny olona dia tonga dia milaza ireo hoe zay ate tsy te halalan'Andriamanitra fa fiainany mandeha ho azy tsy misy an'Andriamanitra. Ny 500 ny olona reo ihany no reo antitrantitra dia ireo le mpivavaka makany amin'ny réformé na any amin'ny katolika na ohatr'izany 500 fotsiny dia 500 no makany amin'ny évangélika zany hoe 500 mpino eo any France. Dia ao anatin'le olona ate mihitsy zany ty niresaka tamiko ty dia zao no tenen'ny tampo raha misy Andriamanitra ozy izy maninona ny ohatr'izao ny fiainana maninona misy marary maninona misy fahoriana maninona miady ny olona raha misy Andriamanitra dia tokony nataony tsara be daholo ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany dia milamontsika fa maninona misy faratsiana dia aizan'ireo anankitelo ireo zany valiana voalohany faharina fahalavona fanavotana inona ny valiana amin'ireo mampangina azy misy Andriamanitra ary nahary ny olona ho tsara saingy misy ny faharatsiana sy ny aretina sy ny rehetrarehetra sy ny fahoriana noho ny tsy no Andriamanitra natonga an'io fa noho ny fahalavon'ny olona noho ny fahotana nataon'ny olona fa ny mbola mahatsara an'Andriamanitra zavatra mitranga antsika le dia zany manao zavatra anankiray ianao dia tsy mety le zavatra nanao an'ity ohatra dia simby ity dia atao ino ty rehefa simby ariry fa Andriamanitra tsy manao an'izany mbola tadiaviny ny zavatra simby iny ary amboariny averiny amin'ny loniny ray
zany ho any nanaovan'Andriamanitra ary afaka manao an'izany aminao izy na angina le olona dia lasa nandeha tsy nanao veloma maro tena zay ny zavatra nitranga dia mivavaka ho anazy aho hoe enganery tompo iona amina mpanompon'Andriamanitra anankiray indray ny amin'ny fotoana hafa dia ny mpanompon'Andriamanitra io ny resaka azy toy ny lalam-pamonjena dia voavonjy izy avy eo fa tankiny izy zany bando miseho milay be filôzofy sy ninona fa lasa izy lasa fotsiny amin'izao na ny veloma ary tsy nataony tampoko satria io reo zavatra anankitelo reo zany nareo fotsiny ary ny ataonao dia fa petraka foana izy akoatran'ireo zavatra telo reo dia inona ozy izy tsika ny afatra izy ny atao hoe filazantsara Jesosy Kristy tsy mety miverinao foantsika dia zay ny mapetiny resaka sy ny fijoroana volombelona zay ataontsika zay zany le hoe fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva amin'ny fahalemem-panasy amin'ny fanajana hoe tsika mamaly ny olona finoatsika fa avy izy ny teny hoe mampisira iny zany atao hoe mampisira zany ny atao hoe mampisira ny fanasina zany a dia aiza tsy resaka tsenjery maimbo rehefa mamaly azy zany ianao dia tsy le tsenjery maimbo am'le zafady amin'le maimbo le fianarana verset zay ilaina tokoa ny aizatsika n'ireny verset reny a dia ilaina mahay verset satria raha zany tsika tsy afaka miresaka amin'ny olona fa tsy izay fotsiny akory io mampisira io na ny antsony hoe patois de Canaan patois de Canaan zany dia zao hoe ny mponina tany Kanana ihany no mpiteny io fa raha vao vahiny dia tsy mahay an'io patois io zay ny dikan'le izy dia ohatr'izay koa ny kristianina na dia zany rahalahy zany aza ange dia tsy azony olona hoe manina moa kristianina mifampiantso hoe rahalahy dia lasa nisy fotoana fa zao izy efa nanomboka nefy na ny perseverana taxi be ara dia fa mekara rahalahy zao rahalahy daholy ny olona rehetrarehetra fa manino tsika manao hoe rahalahy dia na tsika raha tsy mahalala koa ina ny antony anaovantsika hoe rahalahy sainabavy satria tsika samy zanak'Andriamanitra dia zay mahatonga tsika samy lasa mpirahalahy fa lasa fiteny lasa zay le izy hoe fiteny patois de Canaan tsy fantatry ny olona ny dikany tsika ihany mahafantatra ny dikany dia na tsika ary tsy mahafantatra ny dikany fa dia mampiasa azy ny raiso Jesosy fa maninona kay tsika no miteny hoe raiso Jesosy dia hoy izy pastera miteny anahy ty tonga dia tonga saina fa pastera mihitsy no miteny fa ngamo izy ty bolatany ka azo raisina ozy izy dia tokoa ny tonga saina fa maninona tokoa moa ina no dikany hoe raiso Jesosy satria ilay jaolona toko voalohany andiny faharoambe folo iny ny tena ao an-tsaitsika ao an-tsain'ny olona miteny anazy zany izy jaolona voalohany toko faharoambe folo fa izay rehetra nandray azy dia nomeny helo tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dikany hoe nandray an' Jesosy zany dia mino ny anarany zay ny tena hevitra io fa fiteny foana raiso Jesosy dia olona iny an-dalambe ny resahana hoe raiso Jesosy raisiny ahoana ary io izy ka mahay zany atao hoe raisina dia misy an'ity dia raisiko ohatr' zao hitanareo dia manana fiteny ohatr' zany tsika fitenyntsika kristianina loatra fa tsy fiteniny olona eny an-dalambe tsy azony olona mihitsy zavatra tenentsika dia mangidy sira ho an'ny olona zavatra tenentsika rehefa avy eo satria tsy azony izy fa tsika ihany no mahazo azy dikany hoe mampisira ihany koa dia tsy mivatravatra za aloha dia manana fahazarana miteny mafy ohatr'izao rehefa miresaka tsotra tsy dia manao an'izao loatra fa rehefa mampianatra dia manao an'izao fa rehefa miresaka tsotra zany dia tsy mivatravatra fa naindray iny mahatonga ny olona tsy mihaino atsika zany a rehefa mivatravatra loatra izy satria tsika mafana fo be amin'le zavatra ty tsika ambary dia zay netsika miteny an'le izy rehefa atem-piangonana sy any amin'ny fivoriana ohatr'izao koa dia miteny mafy ohatr'izay daholo izay miteny rehetra mba tsy hampatory ny mpieny avy eo olona tsy hita fa tsy hatory ery trano oriny resahanao dia mbola ohatr' zany ary koa firesaka ho an'le olona gaga le olona avy eo fa oly fa bidin'le ragady iny zasa oly izy miresaka fitiavana nefa tabataba be ohatr' zany tsy mety mba mahatao fa mifandanja le izy efa nyresahany kamimaly ny valiteny sy ny teny zay ataontsika dia atao TFM tsotra fohy mazava
zay fa tsy mila lava be de tsara mihitsy lay ino moa fampiasana zay ho ataontsika rapitso hoe 10 minitra ihany jaona toko fatelo andiny fahena ambe folo manandrana 10 minitra ihany ianao a de voalazanao ny finonao ao anatin'io fa ny olona tsy manam-potoana am'izany ny olona nge manana ny ataony ianao tonga io ianao manao tafika masina valy aminalehanao any ary ianao efa vonona hoe za de tafika masina 7 katrano firy izy teo 14 de anao zany efa naka congé sy nindra fa ny olona tsy naka congé so de verinao hoe tenena daolina ny fianaratso hoe aza misy mambolina reo fa maka congé 7 14 fa iresaky tsika tsy tompo ny olona manana ny asa mandrarana isan'andro mandro sakafo izy eo mpandrahona sakafo ny tonga any ianao izy eo mpambolena ny tonga any ianao izy eo mpanondrananana ny tonga any ianao de miresaka aminy tsy ilany ianao iny na tsy sakadiny fa 10 minitra ihany nefa voalazanao ny zavatra ary zay mihitsy le mamisiry misotro rano sira ngeanao e rehefa misotro rano sira tsika de vao mainka maninona de asina rano kely rehefa mangeta eto ohatra zay ihany ko ny fitoriana ataotsika aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakarivo ho mamisiry de am'izay mampangetahitan'le olona vao mainka izy lina te iain'ny tompo foana zany ingeny dikany hoe rehefa tonga any mitafika masina de manao an'inylay colportage iny le porte à porte aloha de mampangeta hitanazy fa avy eo koa izy atsona ho amin'ny fotoana anankiray zay fotoam-pitoriana mety hoe mandefa filmnareo am'izany na mandefa inana mety any am-piangonana na ohatra zany asaina amin'iny koa izy de taty zany efa nomena ranotsirakely tao ambavany de nangeta eto izy de tonga ry izy mena rano mangatsika tsara ohatrany hoe tapoana rano mangatsika zany mena n'le tena sakafo tsara am'izay izy rehefa tonga ry izay nge fandehan'io e zay io ka zay izy any amin'ny tafika masina fa na my fiainana isan'andro ary de ohatra zay miresaka am'le olona ianao a de amin'ny zavatra teneninao satria anao efa mivavaka tsara hoe tompo apetrao ambavako ny teninao de amin'ny zavatra teneninao iny a mangetaheta le olona de ho hitanao fa rapitso le olona ny antso anao hoe io hoe resao ana le zavatra nyresahanao tamin'ny fakomaly iny fa ohatrany tsy tao tsara tamin'iny tonga de ozy izy ianao hoe ao zany mahazo ny fitana zany de alefanao tsara am'izay fitoriana am'izay fotoana zay zay le izy zay ny fijoroana vavolombelona na any am'tafika masina na fiainana isan'andro a tsy mila zavatra lava be zavatra fohifohy mazava tsara ho an'le olona fotsiny ataonao a de mangetaheta izy avy eo a de miantso anao izy a rehefa avy eo manaraka rehefa mijoro vavolombelona ianao a de meo fotoana iresahana sy antanina le olona tsy tovizako amin'ny mpitoro filazantsara rehetra ty tsy de misy mampianatra an'izany loatra fa za tena manetraka zany hoe omeo fotoana le olona anytany sy resaka aminao le olona ijoroana vavolombelona de ho hitantsika eo ny ohatra Jesosy Kristy ohatra zao le tovilam-panakareny tamin'ny maraina de miresaka ry zareo mpampianatra tsara hoe ina ny ataoko andovana ny fiainao mandrakizay de mamaly Jesosy Kristy nahoana ny ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy ray ihany de Andriamanitra efa misy message ao anatin'iny a tsotra fohy mazava misy message iny hoe ianao tsy izy fa Andriamanitra ihany masina mibebay ianao tsy tafita ny afatra tsy tafita fandroa de fanontaniana fantatrao ny didy hoe za mijangajanga aza mamony olona aza manambaka aza mety ho vavolombelona mandagny manajany resy reninao de mamany reny tovolahy mpampianatra zany efa nataoko hatramin'izafony mbola kely finina ny tsy ampy mijery azy Jesosy de tia azy de ozy izy hoe anary amidino fanananao satria mpanakarena tonga de hitanao amin'ny akanjony ana midino fanananao a de meo malahelo a de ananarakitra ny an-danitra ianao de avy anaraka lasa le olona avetsitra anao velona hiala tamin'ny alahelo miresaka ohatra zany ny atao fa raha voenao foana no miteny tsy avelanao hiteny mihitsy le ray tsy henoanao tsony izy maitsika rynge ohatra zany rehefa tsy miteny mihitsika de tsy miaina fa rehefa miresaka tsika de fampifakahazo tsara ka zay ny zavatra anankiray manaraka
fitovy am'le teo ihany azany ianao foana ny sesika zavatra mitranga mantsy dia zao mafana fo be tsika tiatsika hibebaka aingana le olona dia tiatsika tonga dia ampitaina any dao any am'le olona daholo zavatra fantatsika rehetra zay ny olana nefany a io zavatra fantatsika io a zava-miafina mbola zava-miafina io an'le olona mbola mila mikaroka izy zay vao mahita an'io fa tsy otratsika zay le efa taty am'le pato adokanao mila fantatsika tsy mitovy amintsika io olona io mila fantaritsika le hoe dia tana tohatra fahafiry olona io iarakarak'izay ny fampiresantsika aminy fa tsy tonga dia firesaka nasampino no horesanao amin'ny gentiliserie ka tsy ny anao foana no asesika fa avela koa izy amin'ny tany avela koa izy resaka zany koa mbola fianarana anatin'ny 10 minitra teo zao nyresaka jesosy le tovilam-panakarena tsy 10 minitra akory a tafita ny afatra fa izy tsy nandray rehefa aveo koa tsika hita anankiray somary lavalava tafita ny afatra ary andray izy a rehefa aveo azany anao foana zany ny asesika fa avelao hiteny ihany ko lay olona verenatsika ty efa hitantsika tamin'ny maraina ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ty amaranantsika azy a ao am'le hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ao mamsira mba ho fantatrareo zay tokony avalinareo ny olona rehetra. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo tsy mety raha miady ny mpanompony tombo tsy mety raha miady ny mpanompony tombo fa aoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra. Faharoa mahay mampianatra. Fahatelo mahalefitra. Fahaefatra mananatra mpanohitra amin'ny entina foany amin'ny fahamoram-panahy. Zay zavatra efatra zay zany nataontsika malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, io le tsotra fohy mazava, mahalefitra, mananatra mpanohatra amin'ny fahamoram-panahy. Fa manino izy izy? Angamba Andriamanitra nome fibebahana azy alalany tsara ny marina dia ody ny say ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao asambelona anao ny sitrapony. Rehefa ireo zany nataontsika dia vita ny asantsika zay malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra mpanohatra ny fahamoram-panahy dia vita ny asantsika. An'Andriamanitra ny tohiny angamba Andriamanitra nome fibebahana azy a alalany tsara maro dia ody ny fanahy nozy ody ny sainy a ho afaka mifandriky ny devoly. An'Andriamanitra sisy fa ny atsika dia zay voalohany indrindra vo mbola any trano alohan'ny fo maraina vo alohany eo amin'ny olona rehetra dia vavaka gataka hoe iza tompony asainao meonamiko androany ary atao vonona sy say aho hitsoro vavolombelonao. Faharoa raha vao miresaka amin'le olona ianao dia tsy adiny mihitsy miresaka ny Jesosy Kristy. Fahatelo ahafahanao mahatafita ny afatra ao dia ny fitondrantenanao tokony amin'ny fahendrena fanaraka tsara ny atao sy ny tenenina. Ary fahaefatra dia manararoatra ny fotoana. Dia fahadimy farany sa mbola misy anankiray eo an'elanelany eo manararoatra fotoana dia fahadimy le votoatiny zany hoe teny mamsira, teny tsotra, fohy, mazava kanefa mampangetaeta satria amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fanajana, amin'ny fahaizana mampianatra le tsotra, fohy, mazava, mahalefitra, mananatra mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Dia zay ny fijoroana vavolombelontsika ny sisa an'Andriamanitra. Bebaka ve le olona fotoanany tompo zany, aleloia. Tsy mibebaka le olona famelona siny zany, aleloia. Raha efa natory ny filazantsara dao am'izay nareo miteny aloha mamorona fanontany iny nao mba hiresaka kely am'izay tsika atao anatin'izay hatramin'ny maraina fitoriana nataon'i Jesosy Kristy. Aveo tsika nijery ny Kolosiana toko fahaefatra andiny faharoa ka hatramin'ny fahaenina ny toe-tsaina ny fotom-pisaina na rehefa mijoro vavolombelona. Dia rehefa nanao ianao a
inona ny itovizany, inona ny fahasarotana raha tsy mbola nanao ianao a ahoana ny fahitanao an'izay teknika nambarako izay a alohan'ny idirantsika amin'ny ohatry Jesosy Kristy amarana anazy. Dia hoe miresaka amin'Andriamanitra meloha alohan'ny resahana amin'ilay olona. Ity nefa ilay hoe mety hoe misy olona tsy nampoisinao tampoka ohatra. Dia ahoana ny anaovana an'izay nefa mety hoe efa tonga dia raikitra ilay resaka ao anatin'izay. Ia, iny apahany ray fotsiny ao anatin'ilay vavaka ataonao isa-maraina ka. Ny vavaka ataonao isa-maraina dia enao vonona mihitsy hitory amin'izay olona asain'Andriamanitra mifanena aminao eo. Ozy isitsika hoe Andriamanitra no manome manomana ny fotsika hitory mivavaka. Faharoa, Andriamanitra mametraka olona eo anoloantsika, io le resahanao teo. Mety tsy fantatrao le olona fa Andriamanitra manana hoe androany ianona dia hibebaka. Fa hiviviana saiko mitory amina. Dia ianao efa vonona ny fonao a, efa nangataka tamin'Andriamanitra hoe raha misy olona ampiaonanao amiko androany Andriamanitra dia vonona hiresaka aminy. Fa ataovy say amin'ny resaka aminy. Zay. Fa indraindray koa mitranga satria nolazaiko teo hoe tsy voatery any mitafika masina ihany fa indraindray koa mitranga ianao mihitsy manana mpiara-miasa aminao hoe mampalahelo anahy mihitsy ty namako ty fa izy dia tsara fanahy be saingy tsy manana an Jesosy Kristy. Raha maty izy zao dia maka izy. Dia amin'izay fotoan'izay dia vavaka koa ianao hanomana ny fon'ilay olona hitorianao. Zay. Entinao amboary ny fony ianona izay miara-miasa amiko a mba anaiky ianao ahy izy androany. Meo fotoana izay ahafahanay miresaka an'izany androany. Dia eo amin'izay le eto amin'izay no mipetraka le izy. Resahanao amin'Andriamanitra aloha hoe i Francine izay mpiara-miasa amiko Andriamanitra dia ohatr'izao izy io. Io raha vao resahako momba an'Andriamanitra dia tonga dia tezitra be foana. Nefa ny tiako andray famonjenao izy. Zay resahanao amin'Andriamanitra aloha momba azy. Zay le eo alohanao resahanao amin'ireny momba an'Andriamanitra. Zay le resaka interactif mifamany eo amina resy Andriamanitra zany amin'izay fotoana izay. Zay ka eto zany a raha ohatra le olona ka fantatrao no mitombony ity fa izy andray tompo no asainao ambarako ny filazantsara androany. Amsotra ny vivia Willy. Misy karazan'olona tahaka izao mety manoloanantsika rehefa mitoro ny filazantsara. Tamary manko ny resaka an'ilay hoe misy zazakely tanora dia raha ohatra indray raha olona tahaka izao no manoloanantsika dia inona no tokony atao. Misy olona anankiray efa tokony andraikitra izy na manakaiky dia ianao zany satria mahita n'ity hoe azanianao foana no asesika dia ianao zany tena malahelo be ianao satria efa nahazo avy amin'ny mpifaninaty dia matsapy ianao hoe mila famonjena izy dia tsy tafiditra mihitsy le anao fa niazo foana indray no asesiny fa tsy le anao niazo foana no asesiny nefa le zavatra asesiny eo tsy resaka tsisy famonjena. Dia ahoana ianao nefa tsy te hiady aminy satria namanao izy. Inona tompoko ny tokony atao manoloana ia misaotrantsika. Marina le fiteny hoe maika ny filazantsara satria hiverina ny tompo. Tsy hainao raha hiverina ny tompo noho izany maika ny filazantsara. Saingy za mitenintsika koa fa tsy maika io. Aza maika amin'io ianao. Zao ny fandehany. Ny olona any amin'ny -10 amin'ny Antanatohatry Engels dia tsy maintsy rehefa miresaka aminy ianao dia atao -9 aloha dia -8 dia -7 fa raha vany amin'ny -10 izy ataonao 0 dia maratra. Tsy zay miakatra tohatra aloha dia ary ambobe arino tonga dia atotonao ty ambany dia maratra izy tsy mety. Noho izany tsy maintsy alefanao tsikelikely io. Ny tena mety indrindra zany dia zao hoe raisinao namana tsara le olona aloha. Avelao izy teniny azy aloha
fa rehefa vitany azy de anandray zao miaino anao kokoa izy rehefa niaino azy ianao teo fa raha vao tsy niaino azy mihitsy ianao teo tsy ianonao koa izy mazava ny resaka tisinday io ohatr'izay foana ny zavatra misy ka androany zany androany ianao mivavaka tompo a za iresaka amin'ny rakoto tompona andraikitra vavaka ianao ampio aho sa iresaka aminy lasa ianao miaona aminy tafaona taminy ianao a ny anazy ny alefany vita iny veriny ianao any an-trano inany ataonao misaotra tompo fa tafaresaka tamin'ny androany zay tsy voalazako le izy rovina ndray tompo ny fotoana mety zay ne le pitory toko fahatelo andiny faraky ambe folo eo anao fa manomboka iteny eto kosa tsy voanao tsony fa mba iteny kely teny kely ianao de niazy any ny alefa fa mba nateny kely ianao ny ohatran'le tao fakomaly fa tsara zay misaotra tompo fa nateny kely afaka pitso am'izay miona anomboka iteny am'izay izy zao fa niainonao de zao de alefanao aloha le anazy aseho anao hoe azonao ny tia lazay zay ny tetika resahanao aloha le zavatra efa niresahany ianao tamin'ny fakomaly sy omaly atsofoka ao am'izay le anao atsofoka ao am'izay le anao sainao miteny izy averinao jesosinao sainao miteny izy averinao jesosinao lazanao amin'ny fotoana anankiray iantso anao avy am'izay hoe ilia ila marina ty zavatra tianao resahana amiko ty de anao mahafinaritra satria azoko zarana zavatra fa inona ny tianao lazaina am'izay eo am'izay anao no apokanao bomba farany eo anelan'elan'izay anao isaky mihetsika de mivavaka ao anazy foana ahoanandray misaotra fefa naresaka tamiko izy androany fa ahoanan'izao ny olantsika olombelona hitovizantsika rehetrarehetra de isika olombelona tsy misy mpiainy zay ny olantsika tsy misy mpiainy fa tena manafaka olona be mihitsy tsika rehefa miaino olona anankiray adidio zay ny fiainotsika olona anankiray fa amezantsika sofina ho ana olona ray de fanampiana be ho an'iny olona avatoky kely ny resaka na de sampino azy na de sampino azy ka misy tonga ny olona anankiray ka hoe hitatara olana aminao aza maika manome ino vaolana hoe de mivavaha matokisany tompo manao an'izao hoe aza maika zany na tsy miteny zany ary anao tsy manino eno izy fa raha vao miaino azy ianao de niatsasaky ny vaolana niatsasaky ny olana efa vavaha eo ampiainona azy fataro zay noho izany ny mpitory filazantsara de mila manana sofina roa ny ray mihain'ny tompo ny ray mihain'ny hotorina zay ary mila manana vava tokana fa tsy sanatria tsika indray manana vava anakiroa de inenao foana no miteny mba tsy enonao mihitsy ny olan'ny olona de tsy tafitany afatra tsika raha ao mety dika zany aza maika avelao andeha ny fotoana verina any amin'ny tompo foana ianao isaky mihetsy rovina ndraiky fotoana tompo tojo mapetako mipatsako fazafady somary blaky kely angamba ny sitomovan'ilay fanontaniana nisy kristiana anankiray de izy zany mahatsapa hoe mino afa mety efa mivavaka koa izy tamin'Andriamanitra meo le olona tokony torian'Andriamanitra de tafahoana tamina ankizy tafahoana tamin'ny olona lehilahy anankiray izy de izy zany mahatsapa hoe tena fotoana zao fa fotoana mety zao fa fitoriana ty lehilahy ty de rehefa anatina le ankizy lahy izy de ohatra izy tamin'le ankizy lahy hoe nieritretra zany izy ahoana zany fantatra hoe fotoana mety zao resahana amin'ny tekizy lahy ty fitoriana filazantsara amin'ny tekizy lahy ty fa inona no resahana de fanontaniana atao de izy tamin'le ankizy lahy hoe ono ary se fantatreny Jesosy Kristy de izy le ankizy lahy ohatra mibanitra eto amin'ny tanàna zany de tiako tenenina de tsy hitan'le olona zay nanoizana le resaka satria tonga de tapaka le izy satria mibanitra eto amin'ny tanàna le Jesosy Kristy satria de fanontaniako am'izay zany de zao hoe misy atekana anakoroa teo laza izy faly mazava tsara n'izy hoe le vavaka
misy an'ilay olona efa fantatrao a dia mivavaka ianao Andriamanitra iresaka amin'ity olo ty am'izao a dia meo any zavatra tokony resaka sotra zany fa misy koa ilay hoe ianao mivavaka amin'Andriamanitra mba eona amin'ny olona andray ny filazantsara dia mety possible hoe tena manome olona Andriamanitra dia fotoana mety mihitsy ianao mahatsapa an'ilay za matetika manao ohatr'izany mahatsapa hoe tena fotoana mety zao amin'ity olo ty fa ny olona kondrandray a eo ilay tsy fahasahina fa tsy tena zay loatra no tena bana mandray tsy fahasahina fa dia hoe ahoana ny amin'ny fomba anomboana resaka amin'ilay olona ray resaka an'ilay hoe ianao mahafantatra fotoana mety dia zinona no tsara mety anomboana an'ilay tsara fa androta mandray tsara be alohan'ny Jesosy Kristy lasantsika mamaly an'izay a rehefa avy eo ny valiteny ny tena mety indrindra araka ny lazaiko teo dia izao aza tonga dia anevonana asehoy amin'ilay olona hoe ny antony hitoriako filazantsara aminao a dia satria tiako ianao anina be amin'ny teny an'ilay tiako ianao satria vafadiko ny olona zavatra hafa le izy tiako ny avovonjy ianao a mahina ny avovonjy ianao ataontsika hoe izay ny antony hitoriako filazantsara anao dia mahalina ny any avovonjy ianao ary mahalina any aminao rehetra ao zay anehoanao fa mahalina anao ny avovonjy azy sy mahalina anao ny aminy rehetra dia avy aloha izy aloha hiteniny azy ohatran'le an'ili teo avy aloha izy aloha hiteniny azy ny anazy ny anontanianao eo mpanamboarana bisikileta izy ay fa inona tsy mety amin'ity bisikileta asety fa inona ny anina ny azavolaza aminao fa raha vozay ny ataonao mamaly eo izy a hitanao azy tsy mila mieritreritra be anao inona tompony teneniko amin'ity olo ity fa hitanao azy ny tenenana aminy a arakaraky ny valiteny sy ny resaka ifanaovanareo eo zay na izy ara vonona iresaka aminao satria fantany fa intéressé amin'ny bisikletany ianao andrindra moa ianao mahay manamboatra bisikileta kely dia tenenao hoe makitiako kely ty fa ohatran'izao fanaovana ty fa nety ny bisikileta iny laza aminao a angetaeta mihitsy izy inona ny tianao ambaraniko lazao daholo fa ikeko zany le izy mamboly izy resao famboleny ahoana moa zao fambolena ty fa zay avy Antananarivo any a ny anay rehefa tonga dia riatsena ny hitanay fa eny ohatra zao to voatabia tony rehefa ety amin'ny any eve izy tony ety ambany ety evely fa eny ambony azo miantony ery eto voatabia tony intéressé amin'le voatabia any ianao a intéressé amin'ny Jesosynao koa izy rehefa avy eo voatabia azy le izy ia ao a mety tojo fa avy eo Jesosy Kristy asantsika mamaly eny tompo misy anarana zafady ay robin eto misy tanora anankiray izay eo amin'ny fiangonana dia ataoko hoe tanora izy io a dia efa nanolo tenan'i Jesosy izy satria efa mananaiky a ho raisiny mpandray fanasana tompo dia tena nianatra izy a navita tsara ny fianarana rehefa tonga nefa ny fotoana tokony andraisana azy a dia tsy noraisina izy ny antony a dia izao izy io a lehilahy nefany a nanao fitaliam-behivavy tsy petsaka ny tsy malala hoe ay izy io lehilahy fa tsy vehivavy dia verilonao lehilahy dia vehivavy nefa izy lehilahy dia olana zany izy tao amin'ny fiangonana satria hoe noraisina sa tsy noraisina dia tsy noraisina izy dia lasa tsy mivavaka tsony izy amin'izao fotoana izao lasa tsy mivavaka tsony izy a dia tena mampalahelo be hoe ho lasa mivery le zatovizaka iny tsy hita tsony dia hoe ahoana zany a ny fomba amerenana azy satria izy ohatrany tsy mazoto mivavaka tsony inona ny tokony atao eto fanamariana anankiroa aloha ny fanamariana voalohany dia zao hoe ny olona mpandray fanasany tompo rehetra tsy voatery manana ny Kristy sy voavonjy daholo zay ray ary ny olona na tsy mpandray fanasany tompo ary izy fa rehefa mino ny Jesosy Kristy izy a dia mety ho voavonjy zay aloha zany ny anankiray fanamariana voalohany ny faharoa amin'izay hoe manao olona ny amin'io olona io a dia tsotra
izay lay antsona hoe fanomezam-pahasoavana samihafa ho atsika rehetrarehetra. Isika rehetra zao a dia tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana atsika ny dikan'izany, tsy mitovy ny olona mahasarika atsika ny hitory aminy. Hoanao zao dia mety ho renim-pianakaviana angambany ohatra no mety mahasarika anao kokoa ny hitory aminy. Ny na le tanora bandibandy reny a mety amin'ny kokoa. Ny hafa mety le olona le any am-piangonana le mpivavaka be any am-piangonana reny. Ny hafa mety ireny olona zay atsotsika hoe marginal, zany hoe tena hafa eo amin'ny fiarahamonina, fa misy olona tena natokana ho amin'izany mihitsy. Ireny ny tena mety aminy sy mifandray aminy, ary le olona manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay a dia mora aminy kokoa miresaka amin'ireny olona ireny noho ny miresaka mpivavaka ary indraindray. Misy olona ohatr' izany dia rehefa tsy mitovy amintsika moa ny olona dia matetika ntsika hoe zany koa hoe mba mpivavaka dia miaraka amin'ny mpanota sy ny homosexuellerie sy n'inona, fa misy olona tena natokana ho amin'izay mihitsy ny asany. Ka ny anjaranao a dia miverina foana amin'ilay Kolosiana 4:4 hoe mivavaka ho anazy, mivavaka ho anazy. Raha hitanao le izy tsy afaka miresaka aminy ianao a dia ianao zany no nataon'ny tompo ho fitaovana amerina azy ao amin'ny valan'ny tompo. Zavatra rehetra no minitra dia vonona, fiteony eo koa dia masaka, azo raisina hoanina vetrany. Na ny akoho ara jereo tsara, ny akoho gasy, ny akoho poulet de chair. Poulet de chair reny nke mbola le vatotra akoho tokony anasitrana anakiripa ny mpanan-karena tsy sery vitanana malahy dia amonona vatotra akoho. Fa vatotra akoho reny, zany hoe akoho voatapabolany reny, fa abotsiny hormone dia efa ngeza be ohatr'izany dia veverinao fa ngeza be posy ty akoho ty akoho kely, zanaka akoho kely iny, fa mihinana an'iny matetika raha tsy raha te harary te hazo zavatra aingana be foana tsika amin'izao fotoana izao. Ny fiasan'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fotoanany. Raha mamboly ny tsaramaso ary farany aingana indrindra, fa raha mamboly tsaramaso ianao androany tsy mahazo tsaramaso zany ianao amin'ny herinandro e, nefa nisy anaingana indrindra. Raha mamboly katsaka ianao androany tsy mihina katsaka ianao amin'ny herinandro, nefa fiakatry ny katsaka indrindra rehefa avy ny orana avidao izy vazaha tsy ela tonga mamboly le tsy zany moa anao dia faroviny ary lafo indrindra amin'ny hazo. Mamboly bois de rose amanjato taona ny voalohany zay mahalafo be an'ireny. Hitanareo, arakaraka ny mahela ny zavatra no masarobidy azy. Dia rehefa mitaiza olona tsika dia mandeha tsikelikely no fitoriana sy ny zavatra ataontsika amina olona dia maharitra kokoa ny vokatra amin'iny a. Toy izay a manao fitoriana kely 10 minitra tsika dia mieritreritra fa izy inona ny andinitsoratra masina anisan'ny vakitsika voalohany Jaona 5:5-9 hoe tsy anareo no mifidy avy zany no mifidy anareo ary nanindry anareo mba andeha sy amo ary aretany vokatrareo, aretany vokatrareo. Dika zany a mila maharitra sika amin'ny fitoriana amin'ny olona. Tsy azonao izy androany, tsy azonao izy rapitso, toy izy foana ny firesahana aminy, fa arakaraka ny fahelan'ny firesahanao amin'iny olona iny mahatsara ny vokatreo rehefa avy eo. Zay raha tsy hitanao le olona eto ambavaka izy a, fa raha ny tompo iny a hitany foana monjen'iny. Fa misy olona za mahafantatra manko mahatonga resaka an'izany, ny ankamaroantsika kristianina dia manome tsin'ny penaka sy ny anina reny, fa tsy manao zavatra na kely ara ho an'ireny. Zay ny olona antsika kristianina. Fa misy olona manana fanomezam-pahasoavana mandeha misitrika any amin'ireny olona reny a, ary mitory amin'ireny olona reny a, ndao entina ambavaka koa reny olona reny fa iasan'Andriamanitra. Zay manaraka tsy tena lava io a, fa amaky ny Jaona 4:4 ray manontolo fotsiny tsika dia ao anatin'io Jaona 4:4 io nahitantsika hoe ahoana le fitorian'i Jesos Kristy mifandraika amin'le fandresahako teo ihany a, io fomba fitorin'i Jesos Kristy io. Dia vakitsika ny Jaona 4:4 dia avy eo mentsika ny lesona tsoana amin'izay. Jesos Kristy voalohany indrindra
dia mifandray amin'ny hafa eny amin'ny misy azy eny amin'ny misy azy eny amin'ny toerana misy an'ilay olona tsirairay a eny izy no mandeha haitsika ny jaona toko fahefatra vakiko ny tantaran'ilay vehivavy Tamaritana tamin'izany rehefa fantatry Jesosy fa ny fariseo efa nareo hoe Jesosy nahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona kanefa tsy Jesosy tena no nanao batisa fa ny mpianany dia niala tany Jodia izy ka nakany Galily indray ary tsy maintsy namaky ny Samaria izy tonga tao tanàna anankiray any Samaria izay atao hoe Sikary Jesosy izy io dia akaikin'ny tany izay nomeny Jakoba ny Josefa zanany ary teo ilay fatsakany Jakoba koa satria sasatra tamin'ny alehany Jesosy dia nipetraka teo am-patsakana rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina ary nisy vehivavy Samaritana iray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy ome rano a sotroka ty zao tena mifanaraka tsara amin'ilay valiteny ilay nanotaniny Wily teo inona ny zavatra mitranga io zany haitsika ny tantara io e namaky ny Samaria izy a dia tonga tao amin'ny toerana anankiray a dia nisy vehivavy Samaritana avy atsaka satria izy sasatra dia mipetraka teo am-patsakana inona ny tsoahantsika ao anatin'izay ny tsoahantsika voalohany dia zao ny baiko men'ny tompo atsika dia miteny izy hoe mandehana zay mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra mandehana mitory filazantsara ny firenena rehetra mandehana fa tsy miteny izy hoe atsoy efa tsy karitrareo ve zany enao zany ny asainy makany amin'ny toerana misy an'le olona fa tsy le olona ny asainao atsoinao ho any am-piambonanao ao a fitorinany ataontsika eto a zay aloha zany voalohany a na hitantsika eto ohatra ny Luka toko 5 a andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 dia zao ny zavatra mitranga nanao fanasana lehibe ho an'i Jesosy tao an-trano ny Levy ary nisy mpamorehitra maro hafa sy olo-kafa koa izay nipetraka niarany sakafo taminy fa ny fariseo sy ny mpanorandalàna zay teo aminy dia nimononina tamin'ny mpianatry Jesosy hoe nahoana ianareo ny miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota tezitra zany ny fariseo fa Jesosy namaly hoe tsy ny salama ny mila mpitsabo fa ny marary tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka inona ny nataony rehefa hiantso ny marina sy ny mpanota mba hibebaka izy sy ny tsy salama lasa izy nandeha nakany amin'ny tranony Levy izay mpamorehitra ary niara-mihinana tamin'ny mpamorehitra sy ny ino izy sy ny olo-kafa rehetra zay tao aminy nandeha nakany amin'le olona izy a hitory amin'ireo olona ireo dia matetika ny mpivavaka tsy mankasitraka an'izay hoe inona ny andehananao andry fa maninona mandehany amin'ny tany zay tsy azo alehan'ny mpivavaka tsy tompoka eto amin'izao tontolo izao tsika tsy ny ampialantsika eto amin'izao tontolo izao ny tanjon'Andriamanitra fa ny miaro antsika amin'ny ratsy noho izany rehefa nakany Jesosy Kristy dia niantony nakany dia aniny hitory amin'ireo tsy salama sy mpanota mba hibebaka izy a niantony nandehanany tany ohatra ray iny ny faharoa koa dia zao mila azontsika tsara ny atao hoe fisarahana sy ny fitokanana mantsy ny fisarahana dia zao hoe fisarahana amin'ny ratsy fa ny fitokanana zany dia le mitokamonina hoe zarery zany ny zavatra nitranga taloha ny moanina sy ny monarchie rehetrarehetra reny a dia hoe hitokana zany natao moanina miala amin'izao tontolo izao izy dia mitokana dia mivavaka rery ao amin'ny toerana misy azy eo na zareo samy kristianina ihany miaraka ao fa tsy miara-miaina amin'ny mpanoty izy tsy zay ny tenen'i Jesosy Kristy fa ny teneniny dia hoe misaraka tsy miaraka amin'ny fanao tsy manao ny fanaon'ireo mpanoty ireo verenantsika ihany le jaona toko 7:10 andininy 5:10 hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy ireo amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy le fitokanana zany a ilain'io hoe anao fitokanam-bavaka dia atokako nintsy ny androko anankiray a ho an'ny tompo fa rehefa avy eo averina any amin'ny zao tontolo izao fa raha hoe za dia hitokana hiala amin'izao tontolo izao mihitsy fa tsy araka amin'ny olona rehetra dia tsy izy zay
ohatr'izay koa ny Korintianina voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo dia zao no lazainy: nanoratra taminareo teo amin'ny epistily mba tsy haroaronareo amin'izay mpitsangajanga. Io zao ny fisarana, mba tsy hiaroaronareo amin'izay mpitsangajanga, nefa tsy ny mpitsangajanga rehetra amin'izao tontolo zao, na ny fatra-pitiarena, na ny mpanao akery, na ny mpanao mpisampy. Fa raha zany dia tsy maintsy mpiala amin'izao tontolo zao ianareo ao, satria ny olona rehetra amin'izao tontolo zao dia zany daholo, na izy tiarena, na izy mpitsangajanga, na izy mpanao akery, na izy mpanao mpitsampy. Ka raha tsy mahazo mifandray amin'ireny ianareo dia milahy amin'izao tontolo zao izy Paoly. Fa ny nanoratako taminareo dia mba tsy haroaronareo amin'izay atao hoe raha laka nefa mpitsangajanga, na mpitiarena, na mpanao mpisampy, na mpanala baraka olona, na mpimamy, na mpanao akery. Aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo. Le milaza azo kristianina zany nefa manondry fiainanareo reo no isarahantsika. Fa ny mpanota dia rahantsika, ny antony rahantsika aminy dia mba nino hitoritsika ny filazantsara amin'ireo olona reo. Zay dia manindry foana zany amin'ny hoe fitoriana ny filazantsara amin'ireo olona reo. Faharoa dia iny zany nataon'i Jesosy Kristy, lasa izy nandeha nakany Samaria hitory amin'ilay vehivavy Samaritana. Faharoa, mitady an'ilay zavatra mahaliana iraisana. Io le fanontaniany tojo, mitady an'ilay zavatra mahaliana iraisana. Tsy ny ianao zany no alefanao asesika ao aloha, fa inona aloha le mahaliana an'ilay olona hotorianao ny filazantsara, any ny anombohanao ny resaka. Dia mahay azy Jesosy Kristy. Zaho ho tsy mahay, aza te-amiko anareo no mitodika, mitodi foana any amin'ny Jesosy Kristy, fa io mpitory filazantsara tena mahay io. Tady zavatra mahaliana iraisana. Vakitsika le teny, nisy vehivavy Samaritana ray, anina le vehivavy? Atsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy hoe meo rano sotroko. Tanareo, zay le mahaliana. Io le resako tera bisikleta ny azy dia bisikleta ny resahany, fa ty rano dia rano ny resahany voalohany. Zay le izy, fa tsy tonga dia fantatrao ve za kely le Mesia avy any an-davitra hafa ny resaka. Fa meo rano ao sotroko, fa efa lasa nakany tanàna hividy anina ny mpianany. Io zany le lakile io. Mila omanina ny fony olona zay toritsika. Tsy tonga zany dia any am-bivonana, fa omanina tsy kelikely ny fony. Manahoana ny fony olona zay toritsika. Matetika dia zay zavatra tian'ny olona no resahana voalohany. Inona ny mahaliana anazy aloha? Voatabia, ao io resaka voatabia, tsy haiko zany fa ianao mampianatra anahy, fa za avy eo ampianatra anao Jesosy. Inona mahaliana an'ilay olona bisikleta? Andray resaka bisikleta. Inona mahaliana an'ilay olona? Zay mahaliana azy aloha ny resahana voalohany. Dia avy eo mihaino azy aloha ianao. Alefaso aloha tanareo zany. Naniny Jesosy Kristy range, Andriamanitra nge izy nidina avy any an-danitra. Fa naninona ny tsy hitantsika mihitsy ny tantarany ao amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 taona io, dia misy olona dia mitady boky be dia be mihitsy hoe zao no nataony tamin'io hoe zao no nataony tamin'io hoe tsy tompo. Nataon'i Jesosy Kristy dia nianatra tamintsika olombelona, ny haino antsika izy aloha. 3 taona farany teny amin'izay izy rehefa avy mihaino aloha. Dia ohatr'izay koa zany nataony Jesosy Kristy. Fahatelo, mampiaditahita an'ilay olona. Voalohany mandeha makany amin'ilay toerana misy an'ilay olona. Faharoa, mitady an'izay zavatra mahaliana an'ilay olona, zay ny anombohana ny resaka. Fahatelo, mampangetaheta an'ilay olona. Toy izy antsika ihany mivaky teny. Fa hoe raha vehivavy Samaritana taminy, jiosy ianao ko nahoana mangataka rano sotrony, mangataka amin'ny rano sotrona nefa vehivavy Samaritana. Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Ary Jesosy, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano ao sotroko, dia ianao no nangataka taminy ka omeny rano velona. Hoy Jesosy, hoy raha vehivavy taminy, tompo, tsy manana fanovozana ianao sady lalina fatsakana ko avezana azahoanao zany rano velona zany. Ianao va lehibe noho Jakoba, razantsika izay nanome anay ty fatsakany ity, sady izy sy ny zanany biby no nisotro teto. Fa Jesosy namaly azy hoe, zay rehetra misotro ty rano ty dia mbola ngetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy, dia tsy hangetaheta azy
dia tsy angeta hita mandrakizay satria ny rano zay omeko azy dia oloha rano boiboky ao aminy ho fiainana mandrakizay dia ora vehivavy tamin'ny tompoko meozarano zany a mba tsy angetaeta na angeto antsaka intsony tanareo le fahaizan'i Jesosy Kristy miresaka miteny foana le vehivavy ary mihaino an'le vehivavy foana izy a fa asesiny foana lay Kristy asesiny foana iny sakany mitory izy mielina zay le vehivavy zany manomboka mielina le vehivavy satria lina tamin'ilay rano le vehivavy izy dia lina amin'ny resaka ataony koa le vehivavy a eto inona natonga azy lina satria Jesosy Kristy tonga teo amin'ny misy azy nanantona azy Jesosy Kristy zay natonga azy lina satria Jesosy Kristy nanantona azy faharoa naneo koa Jesosy Kristy fa lina amin'ny zavatra ataony izy lefa teo ihany ny averiko eo fa tsy voatery raisinareo daholo akory fa lefa teo ihany ny averiko hoe nakeo aminy Jesosy Kristy a dia naneo Jesosy Kristy hoe lina amin'ny zavatra ataony ary fahatelo a dia nandravany sakana rehetra Jesosy Kristy tokony misakana be ngeo amin'ny Jesosy Kristy sy ty vehivavy Samaritany ty tsy tokony mifampiresaka mihitsy zareo io no tenen'le vehivavy nahoana ianao ny jiosy mangataka rano amin'ny kositrona nefa za vehivavy Samaritany tsy sakana be zany tamin'izany fotoana zany hoe lehilahy miresaka amin'ny vehivavy zay fotsiny aloha dia efa tsy azo atao tamin'izany hoe lehilahy miresaka amin'ny vehivavy ray zay fa ny loza kokoa ao anatin'izay dia zao aizytsika ny rabo miresaka amin'ny vehivavy ratsy laza satria fatatsika ty vehivavy ty dia vehivavy ratsy laza matoa ianao amin'ny atoandro be matsaka rano a dia satria ianao tsy teo hitan'ny olona rehetra satria ratsy ny lazanao le anankiray nefa raby mpampianatra jiosy ny anankiray vehivavy ratsy laza tena tsy mpiresaka mihitsy zany ny mpampianatra jiosy zany tsy miresaka amin'ny oloatra zany mihitsy nefa ny a Jesosy Kristy miresaka amin'io ka rehefa ravana ohatra zay ny sakana ny ravana ohatra zay ny sakana dia tonga le olona dia misokatra hoe ay le zany ary zany ny andravako matetika ny olona zay mety miantso anao hoe pastera satria sakana foana io pastera zany tsy olona zany fa mpanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olona rehetra zany raha za dia azo ny olona rehetra dia te ohatra ny olona rehetra sady zay moa za tsy pastera raha teo aonanaka sakana voalohany lehilahy miresaka amin'ny vehivavy tamin'izany andro zany sakana faharoa ny rabo miresaka amin'ny vehivavy ratsy laza tamin'izany andro zany ary sakana fahatelo ny jiosy miresaka amin'ny Samaritany nefa ireo a noravany Jesosy Kristy daholy dia nandray ty vehivavy ty amin'ny maizy azy Jesosy Kristy hoe zao ianao dia raisiny amin'izao Andriamanitra dia mandray antsika amin'izany maizy azy antsika mihitsy fa tsy mila miova hoe zany foana mantsy ny ataon'ny olona andraso aloha rehefa hiendrendry kokoa dia zay a vo hivavaka e voalohany no fitorinao dia efa tsy nety hoe andao hivavaka atsazany ho fitoriana filazantsara manambaran'i Jesosy Kristy no izy avy eo amin'izay le olona iteny alao aloha za hiendrendry kokoa vo hivavaka enao amaenao anao mihitsy no mahaliana an'Andriamanitra lay tovolahy-mpanan-karena miaraka amin'ny hareny mihitsy no tiany Jesosy Kristy hoe ary Jesosy dia tia azy mijery azy dia tia azy dia lina amin'ny maizy azy Andriamanitra tsy mila miovaova hoe miandraso aloha tsaratsara mipôziko dia zay vao mandeha mivavaka sy nina fa ianao amin'ny mainao io ary tompo hoe dia olona tsy misehoseho hoe za dia mivavaka be za dia Andriamanitra za dia inona fa mandray an'ny olona amin'ny maizy azy izay mila ataontsika rehefa mitovy filazantsaritsika mpamboly io raiso amin'ny mampamboly azy mpanota io raiso amin'ny mampanota azy mpivavaka io raiso amin'ny mampivavaka azy olon-tsotra io raiso amin'ny maha-olon-tsotra azy fa izany ny olona rehetra tian'Andriamanitra amin'izany izy fa tsy hoe tsy maintsy hovany izy zay vo tian'Andriamanitra zay zany a ny nataon'i Jesosy Kristy dia vita zay a natonga an'le olona haino an'le lazay
rehefa raisinao amin'ny maizy azy ny olona makany amin'le olona ianao a raisinao amin'ny maizy azy ny olona avelanao iteny izy a resanao zay mahaliana azy a dia miaino le olona avy eo volona iaino lazainao amin'izay le olona rehefa avy eo dia zay nataony ty vehivavy Samaritany ty a niaino anazy izy zavatra fantatry ny olona fa ny zavatra misy ange dia zao hoe fantatry ny olona foana ny tokony atao ny tsara tokony atao sy ny tsy tokony atao saingy problème dia zao hoe tsy hainy tsy vitany manao tsara zay ne ny ilana mpamonjy raha vitatsika manara-dalàna tsy mila Jesosy tsika tsy vitatsika manao zany dia zay ny ilaina mpamonjy tsy vitatsika mitory filazantsara dia zay ny ilaina mivavaka ary zay na hitrokitroko ela be teo ka eto zany a mahafantatra ihany ty vehivavy ty saingy tsy manana hery izy a anao an'le izy ka ny fandraisantsika ny hafa dia miankina amin'ny fihetsikitsika eo anatrihan'ny zavatra zava-mitranga rehetrarehetra zany teto zany dia resaka rano ny fampiresahana dia jereo fa Jesosy Kristy tonga dia mampitodika any amin'le Kristy foana raha mba fantatrao mo le olona mangataka aminao hoe meo rano sotroko dia ianao indray ny angataka rano aminy dia mbola tsy azon'le vehivavy any ianao nga ozy izy tsisy fanovozany eto ka hoanao mahaizany azahoanao za rano velona zany dia ozy izy zay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola angetaheta zay misotro ny ranomeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay hoanao ozy izy le vehivavy tokoko meo azany rano zany mba tsy angetaheta naketo atsakatsony zay le mampangetaheta an'le olona mbola resaka rano foana nresahan'i Jesosy Kristy eto a satria zay mahaliana n'ilay vehivavy ka eto zany a dia mila aseho atsika amin'ny fihetsika ataontsika sy zava-mitranga zany ny fiadanam-po ao anatintsika ao sy ny fahavononana izay ao anaty tsika ao fa ireo no mampiseho hoe afitsika le fiadanana sy fahavononantsika ireo no mampiseho hoe tsy mitovy amin'le olontsika fa manan-javatra hafa zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona iza dia manana an' Jesosy Kristy no izany za tsy mitovy aminao zay le izy tsy mitovy aminao a satria za manana ny Jesosy Kristy fa izany ananako an'izany manana an' Jesosy Kristy afa tsy mety tsy manam-bola be manana an' Jesosy Kristy afa mety salama be manana an' Jesosy Kristy afa mety arany a tsy tsara toetra be hoe dia manala fomba be dia malefaka be tsy zany mihitsy ny toetrako fa mitoetrako mahazaho anazy ao a mampiavaka amin'ny olona rehetra dia za manana fiadanana ary za vonona nompony tompo vonona nompony tompo ary manana fiadanana ireo zany mampiseho hoe hafa ary reo no mampiseho fa hafa Jesosy Kristy eto gaga mihitsy le olona hoe tena hafa ianao io meo an'izany a tsy aketo tsony atsaka fa mahamenatra any matsaka eto isan'andro ka ny fiatsaram-belatsia zany ny tena mila elana hoe za dia olona za ny fiteriko dia za ny fiteriko aminareo fa tsy andeha iova hoe ny fiteriko aminareo le havana malala ho amin'ny tompo a dia mila malefaka satria voalaza ny tenin'Andriamanitra teo a ka tokony amin'ny fahalemem-panahy no hitoritsika ny filazantsara tsy za zany ao ato anatiko ato malefaka satria misy fiadanana sy ny rehetrarehetra fa tsy ny tsara velatsia ao aminareo a fa izay atao anato no mivoaka ty ivelana zay le hoe aoka ny fitondrantenanareo amin'ny fahendrena ao amin'ny eo ivelany dia mila fantatsika fa ny kristianina dia tsy olona tsy mety diso akory mieritreritra n'izany foantsika ozy izy le raha zay hoe tsy anjelina masina trany imboaka angetsika ka hoe tsy mety diso tsony ina mahakristianina atsika mahakristianina atsika dia satria tsika olona voavela eloka ny mampadio atsika ina mampadio zavatra ray dao ty trano ty hijerentsika ina mampadio an'ity trano ty ity trano ty tsy lotona mihitsy dao idiny ty trano ty dia tsy misy mahazo miditra fa sao dia matotonty trano ty idinina tsara ty afaka heritaontsika miverin'ato madio ve ny trano noty be tsisy ohatry zany ato fa ina mampadio an'ity trano ty diovina isan'andro dia ny kristianina koa mampadio ny kristianina tsy hoe tsy manota mihitsy
fa ny kristianina rehefa madiso a dia mahay mifona sy mangataka famelan-keloka ao dia zay mila aseho antsika tsara mihitsy ny hoe diso a mety diso ohatry ny olona rehetra fa za manana mpamela heloka manana mpamonjy zay nefa samihafana aseho antsika eo anatrehan'ny tsy mino zay olona mahazo famelan-keloka itsika kristianina dia averiko ihany hoe zay le mahafanasina sira rehefa mihina tsira ny olona dia mahare tsiron-javatra izy avy eo fa ave izy mangetaeta te hisotro rano ka dia mamelany anareo hisotro rano kely amin'ny fiainantsika tsy amin'ny tenentsika fotsiny fa amin'ny fiainantsika mihitsiny dia mila siritsika mahatonga ny olona hitady an'ilay rano velona le loha rano boiboika ao fiainana mandrakizay dia io ny tadiavin'le vehivavy teto mahita ny fiainan'i Jesosy Kristy ahoany ty no miresaka amiko ahoany ty no manao ny zavatra ohatr' zany fa ahoany ty no manao an'izao meo an'izany rano zany ary ahy tena mihetaheta le vehivavy a dia nangataka an'ilay rano velona fa tsy vita teo ny tantara ay dia mbola misy koka e inona ny tena zava-dehibe indrindra manana antsika foany tsy zany amin'ny fiainana hoe tsika zany mila zavatra milahatra hoe ty voalohany dia faharoa fahatelo inona zava-dehibe zay lazainao sa ny fiainanao ny fiainana dia afaka tsy manambaran'i Jesosy tsony zany atao raha vadika ohatr'izao ny resaka afy ao miela tsy iza no ilaina kokoa le elatra vian'ny avy ao sa ny elatra vanana inona zava-dehibe zay lazaina samy fiainana izy roa ao izy roa mihitsy any samy ilaina ao amin'ny fiainana dia ireo no ataonao mampangetaeta an'le olona dika zay a mila mijanona naturel foana ianao raha izao faly a dia zao faly a dia mijanona naturel foana ianao miresaka amin'ny olona fa tsy mila amboamboarina ny fihetsika na ny fitenina n'inona fa mahenao anao iny a no mila resahanao amin'le olona zany a lazaina sy ny fiainana fa ny lazaina tena zava-dehibe koa ny miresaka ny Jesosy Kristy zava-dehibe fa tsy azo velona ka eto zany dia tonga tany amin'ny filana fototry le vehivavy a ny fanambarany Jesosy Kristy ny tena ilain'le vehivavy dia io rano miboiboika amin'ny fiainana mandrakizay io ny tena tian'le vehivavy le tovolampanan-karena tarizy nangataka hoe inona ny ataoko mba tovana ny fiainana mandrakizay ity Jesosy Kristy nyresaka taminy hoe meo rano a dia aveo izy ny teny hoe meo an'izany rano ho amin'ny fiainana mandrakizay zany mba tsy hagetaeta na keto atsaka intsony zay le milenaratsika amin'ny Jesosy Kristy miaingany meo rano a dia izy mangataka aveo hoe tsara no meo e aloha zany omenao an'izany rano zany fa ianao no tena manana an'le rano velona mbola tsy vita eo a ny tantara ary tsy mety vita koa le izy tsika koa afaka manao fanambarana zay zany le mahazava-dehibe le lazaina manambarany Jesosy Kristy ampangetaetan'le olona na koa afaka mametraka fanontaniana mahaliny tsika lina amin'izany fivavahana zany ve ianao ohatra hoe zany ahoana amin'ny fihevitrana amin'izany atao hoe tena kristianina zany inona ny tena atao hoe tena kristianina zany ny fanontaniana zao apetraka koa zany itojo rehefa avy eo a eo anelanelany dia le olona avy eo mamaly hoe ny atao hoe tena kristianina dia mandeha any am-piangonana vita batisa mamaky baiboly mandofa folo-karena dia ao amin'izay nao tena ilaina daholy zany saingy tsy zany no maha-kristianina nareo efa hitanareo efa mandeha le resaka tsy zany no maha-kristianina dia avy izy manontany ka inona ary zany kristianina raha ohatra ka tsy zany zany fevela koa zay mandeha miangona isan-kalahady le atao hoe kristianina vavaka isan-kalahady dia zany zao fomba azotsika hitarihana ny resaka daholy dia rehefa avy niaino azy ianao a dia afaka miteny amin'izay rehefa avy niaino anao dia afaka miteny amin'izay ianao a avy eo ilaina foana ny firesahana ny fiovan'ny fiainana zay mahatonga na miteny an'ity hoe fijoroana vavolombelona satria ianao ny hitan'ny olona zany Jesosy zany tsy hitan'ny olona zany ianao ny hitan'ny olona dia ilaina foana ny resahanao n'izay fiovan'ny fiainanao zay amin'ny fotoana mety
hoe eto ave miresaka anasa alao aloha tonga dia Jesosy Kristy ny resahako a fa iny a arakaraka fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny resaka ifanaovanao le olona no ahafahanao a mahita an'iny zavatra iny. Dia indraindray koa mety famalina zay fanontaniana apetraneo fotsiny a no ifampiresahanao a sy ataonao amin'le olona rehefa mijoro vavolombelona na mitory filazantsara ianao. Arakaraka io ny tompony mitari-dalana anao anatin'le izy a fa ianao dia mila vonona ny hitory ny filazantsara. Zay ny antom-pisitsika. Raha vao tsy manao an'izay tsika dia tsy izy. Ohatrany hoe ny pneu a dia atao iodina andehanan'ny fiara fa tsy atao pom-boninkazo akory raha tsy hoe fa pneu la solanga dia ohatr'izay koa tsika ny ilanantsika. Manaraka aza terena be ny resaka, terenao be toa dia andray an' Jesosy le olona. Aza atao an'izay toy izy atsika le vaky teny fa Jesosy namaly azy hoe zay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola ngetahita indray fa na iza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy hangetahita mandrakizay satria ny rano zay omeko azy dia oloha rano boiboka ao aminy ho fiainana mandrakizay. Dia ora vehivavy tamin'ny tompo meo zany rano zany a mba tsy hangetahita na aketo atsaka itsony. Hoy Jesosy taminy andeha raha tsy ho vadinao dia makanesa ty. Namaly azy raha vehivavy hoe tsy manambady a. Hoy Jesosy taminy marina ihany zany lazainao hoe tsy manambady a fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao zay toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao zany. Hoy raha vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao. Jereo tsara ny fijery vehivavy an'i Jesosy Kristy tamin'ny voalohany a dia hoe olona manana an'le rano velona tsy mety ritra. Meo an'izany ao izy. Eto indray efa nivoatra ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy hoe mpaminany io. Fa na izany raha mbola tsy ampy, mbola tsy izay le Jesosy Kristy. Ahoana le hoe tsy terena be ny resaka. Tsy tonga dia nomeny Jesosy Kristy indray mandeha ny afany fa nalefa ny tsikelikely. Zay le hoe alefa tsikelikely. Mety amin'ny andro maromaro ny anomezanao an'io a fa alefa tsikelikely le afatra. Teo zany izy miresaka rano. Zao amin'izay izy miresaka hoe atsoy vadinao. Iny le atsoy vadinao iny le mitovy am'le nataony tary any ahatonga an'le olona ho resy lahatra amin'ny fahotany. Zay le izy. Alefa ny tsikelikely a ny afatra izay nataony. Ka rehefa tena voahomana izy any amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Ny fahaenina amby roapolo ty vehivavy ty voahomana tsara mihitsy ny fony rehetra zany dia vakitsika le andininy fahaenina amby roapolo. Dia hoy raha vehivavy tamin'ny fantatro fa ho avy ny Mesia dia ilay atao hoe Kristy. Ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Dia hoe Jesosy vao niteny hoe izaho zay miresaka aminao no izy. Any zany Jesosy vao miresaka an'izany fa voalohany aloha izy a fandresan'ilay vehivavy azy dia olona mpanome rano velona. Faharoa mpaminany. Any amin'ny andininy fahaenina amby roapolo izy a zay Jesosy Kristy vao miteny hoe io le Mesia. Hitanareo le fomba fiprezentenan' Jesosy rehefa itsika koa no mitory dia ohatr'izay. Alefa tsikelikely ohatr'izay izy a araky le échelle ny angelsy. Alefa tsikelikely a midina moins 10 a ka hatrany amin'ny 0. Dia zay le atao hoe fananjanany olona rehetra. Ajainao zany le olona amin'ny fomba zay fahazahoany azy. Fadimy tsy manameloka. Tia koa zava-dehibe a tsy manameloka an'le olona ianao fa mila mijery lafy tsara an'le olona foana. Tsy misy fanamelohana nataon'i Jesosy Kristy mihitsy teto raha miteny izy hoe atsoy vadinao manambady indimy ianao ary le vadinao tsy vadinao a dia tsy manameloka izy akory amin'izany fa miteny fotsiny izy ahafahan'le olona mahita hoe mety ve ny ataony sa tsy mety. Nomijona toko fahavalo andininy faraky amby folo dia ohatr'izao ny zavatra lazainy hoe le hitanareo le vehivavy azo olona tanana ny jangajanga. Dia zay koa ny tenen'i Jesosy Kristy. Za koa izy tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy zao dia azonareo le teny hoe intsony. Ino ny dikany hoe intsony? Satria izany nanota teo. Ao, rehefa Jesosy Kristy tsy nanameloka fa nitanjona dia ny hatonga an'le olona
tsy hanao an'izay intsony zay zava-dehibe fa tsy hoe satria izy nanao an'izay ohatra anankiray mantsy zao tsy hoe rehefa tsy manameloka koa ianao dia mankasitraka zay tsy hoe ka Jesosy Kristy ny teny hoe za tsy manameloka anao dia dikan'izay zany mankasitraka ny fitsangajangana ataon'ity vehivavy ity teny izy hoe aza manota intsony ohatra rehefa asain'olona ianao zany ahoantsika eo anatrehan-tsigarana ny toka lehilahy ngamba ndresahako eto hoe iny zany misy olona anankiray manome anao sigarana taonanao hoe andao tsika isotro toka zay zany mahaliana azy ianao hitory aminy zay le rano zay le ranony zay le hoe morano sotroko io mahaliana azy ahoana isotro ve anao satria ataonao hoe limonady aloany a limonady efa tsara zay tsara be zay fa saingy zao misy olona azonao am'izay fa misy olona tsy azonao izy hoe tsy miaraka aminay ihany tena izany azy atao ana fa tsy sotrona kory itetika ray koa zay fa raha tena teneny am'izay anao hoe aora fa dobera dia sotroy am'izay dia ahoana ny ataonao tetika ray koa zay azo atao mihitsy zay dia ny zavatra anankiray ihany koa dia zao hoe teneninao izy eny araka ohatra zany zao hoe makan'izay ianao na tsy misotro ianao na miteny mihitsy ianao hoe ny olana mantsy raha vao tena miteny ianao hoe io mahaliana azy dia izy ianao hoe tsy fantatrao ve fa ranoniviny devoly engereny toko eny tapaka andresaka tonga dia vita zay teneninao rehetrarehetra ve tsisy elontsony donc zay tena tsy mety indrindra sady misy sarina soavaly telo koa moa izy rehefa avy eo dia ozy izy hoe alao skolna ny sotrona fa tsy teazo be dia tratra hoe alao ny nafantatsika dia zao tsy nitokany iny mahavery ao na mavonjy satria misy olona teza tsy minon'andriamanitra fa tsy mifokasigary dia voavonjy very tsy misotro toka dia voavonjy very tsy zay le izy ao noho izany azany amin'ny zavatra nano atao za zany tsy fiteny mihitsy hoe misotroa fa eo zany le ilatsika le fahendrena araka ny ohatran'le voalazany zareo rehetrarehetra teo no afahantsika mijerena azy fa ny tiako atongavana dia zao hoe aza manameloka ohatra hoe isoranao izy fa toloranao zavatra hafa misotra am'ity fa ny aly rano mangatsika ihany ny tena mety amiko efa nalany 2 litatra zao androany telo makan'le jus teo kay dia mety aminy na ianao ndray miteny hoe andao koa aro ary amin'ny anary koa misy toerana ray azo andehanana na ohatra zany menitoky fahendreny ianao averiko foana fa raha hitory raha fiainanao no mitory filazantsara zay tokony fiainanao raha nivonjena tamin'izany ianao dia mila manana fiainam-bavaka ianao aloha fandray amin'Andriamanitra dia izy manolotra anao ny fahendrena rehefa avy eo averiko ny Jakoba foana zany hoe ny fahendrena avy any ambony mangatà zay tsy manam-pahendreny ianareo ao dia aza menatra mihitsy satria ozy izy hoe izy manome ary tsy mandatsa dia izy manome an'izay manaraka mijanona amin'ny tena zava-dehibe foana le fototra foana zany le Kristy io ihany resahana fa le olona madika resaka foana eto efa lasa efa raha moins 9 tsika tao voalohany efa tia moins 3 tsika zao Jesosy Kristy zao efa tia moins 3 rehefa nahita le vehivavy zany fa mpaminany dia mitoindray izy amin'ny 20 ndrazana eo izy dia mivavaka teto amin'ity tenibohatra ity ianareo nefa milaza fa ny Jerosalema ihany no tokony ivavahana dia hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino fa avy ny andro ka tsy amin'ity tenibohatra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana satria ny ray koa mitady mivavaka aminy ho tahaka izany Andriamanitra dia fanaka izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana dia teo raha vehivavy voaresy lahatra
satria averiny Jesosy Kristy any foana le resaka le vehivavy zany hoe aizakay nivavahana eto sa ny Jerosalema sa Gerizima sy ninona veriny Jesosy Kristy any foana le izy de ozy izy le vehivavy farany hoe fantatro fa ho avy Mesia ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy de ambarany amintsika zavatra rehetra any Jesosy Kristy va tena manambara ny tenany hoe za zay miresaka aminao no izy inona ny tena zava-dehibe mihitsy tsy avelan'ny tompo hijanona miresaka zavatra secondaire foana ny resaka zavatra secondaire zany hoe katolika sa protestant sa FLM sa Jesosy mamonjy sa zany olana batisa ave le sasana aloha sa ampandrona ina koa zavatra ambikambin-javatra zany aza mivaky loha am'izany ohatra fanontanity vehivavy ty eto ve nivavana sa Jerosalema tsy zany ny zava-dehibe zay le lazaiko te hoe fanontaniana tsara petraka mihitsy hoe ahoana ny fahitanao zany atao hoe tena kristianina de mamaly izy hoe ny tena kristianina de mivavaka lahady mamaky baiboly manao akanjo tsara be rehefa lahady mandorakitra atao batisa mpandrefana san'ny tompo izy de eo anao manoro hoe tsy zany le izy fa ny atao hoe tena kristianina de olona manana ny Kristy satria mpanoty izy de Kristy navelany amelany fahotany ka tsy avela hijarina amresaka ivelambelany zany ny resaka fa ao tena izy foana tsy hoe aiza any amin'ny ligue ve sa any amin'ny FF sa any amin'ny tsy zany fa hoe ahoana zay ny fanontaniana tsara petraka ahoana vazahoana ny famonjena tsy fiangonana ny resahana fa Jesosy Kristy tsy miresaka zany fiangonana zany fa Jesosy Kristy rehefa hitory ny filazantsara raha vao miresaka fiangonana ianao de proselytisme izy zay endresantsika tamin'ny maray io foana ny filazantsara de olona Jesosy Kristy raha tianao zany de zany no ambaranao farany de avelao am'izay izy ifandray mivatana amin'ny Kristy io le niteneniko teo ary mbola tsy indriko eto fa asany izy Andriamanitra io amin'ny farany aleo izy ifandray mivatana amin'ny Kristy izy no mahita fa Jesosy Kristy no Mesia ary zay ny tanjon'ny tompo le afantarany hoe io lay Mesia de jereo tsara fa raha vao mahafantatra hoe Jesosy Kristy ny Mesia de inona nataony lasa izy indray lasa nitory avy hatrany zay le izy tsy mila mpitahoriko nareo na andeha hampanaovina an'izao nareo hoe ory zareo vereny amin'ny afobe nareo raha vao tsy mitory filazantsara diso zany teniko zany ny finonan Jesosy Kristy ihany andehanana any an-danitra fa ny izy de zao raha fantatrareo ny mahazava-dehibe an'io Jesosy Kristy io tsy tanynareo mitory filazantsara zay no izy satria fantatrareo fa mahavonjy olona io ary tsy hovainareo zay fiasa zay fa zay ny fiasan'ny Andriamanitra zay rahantsika miasa zay ny tanjon'ny tompo eto zay ny tanjon'ny fifandraisany raha nyresaka tamin'ity vehivavy Samaritany ity Jesosy Kristy tsy niazahoany rano hoe ravera akory ny tanjony fa nyresany amin'ity vehivavy Samaritany ity de natonga le vehivavy ahita hoe izy no Mesia izy no Kristy isika koa raha miresaka amin'ny olona rehetra zay fampiresantsika de tokony ho zay ny tanjontsika tsy ny azahoana vola ny ampandehibizina anao sy ninona fa ny afantaran'iny olona iny fa Jesosy Kristy no Mesia io ny mpamonjy tokana eto ambonin'ny tany fantatrao zany satria efa nivonjeny ianao de le olona zany manapa-kevitra na omban'ny tompo izy na andany tompo rehefa avy eo anjara raha manapa-kevitra an'izay ary ty vehivavy ty de nanapa-kevitra ny omban'ny tompo ary le tovolampanakarena de nanapa-kevitra ny andany tompo ny mpitoromahy indrindra de tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ary tsy misy lalana telo hoe ianao hoe anaiky ny tompo sa andany tompo de ozy hoe zay janony eto anelanelany tsy mety na ianao manaiky azy na ianao manda azy ka avelao izy eritreritra fa aza terena zay zany le tsy mety mihitsy hoe ho terentsika ny olona andray an' Jesosy satria ho tonga ny silamo tsy azo atao zany ny silamo ny afaka manery atsika hivadika kristianina
fa tsika tsy afaka manery ny olona andray ny Jesosy Kristy lao izy no anapa-kevitra amin'izay zavatra zay. Ny anjarantsika dia manino mifavaka ho azy, zay ny asantsika keza be io a. Raha kristianina mpitoro filazantsara tsy mivavaka zany aloha tonga dia faharesy amin'ny voalohany miala eto anao dia tsy hitory akory, lany fotsiny anao herinandro nianatra formation d'évangélisation fa tsy hitorokory anao rehefa avy eo. Dia lany vola, lany fotoana, lany avizanana, lany encre stylo, lany cahier, lany ina koa, lany rehetrarehetra fa tsy hitory akory, lany rondo ritra no. Dia rehefa avy eo koa dia manony resaka moramora amin'ny manaraka, toizana foana ny fifandraisana amin'ilay olona. Tsy hoe izy manana an Jesosy Kristy ihany na manao, fa na manao foana na manana an Jesosy Kristy, na mandray an Jesosy Kristy izy na tsy mandray, na manao foana eo. Indrindra mora tsy mandray izy dia na manao foana izy anisana resaka foana rehefa avy eo. Zara rio hiteo efa tsy fidiny angely amin'ny mahazo ny olona ny fianaratsoa zay lavitra be any tsy tafaverinany raha tsy afaka telo volany. Zara rio olio hitanao eo akaikinao eo a, dia toizanao fanaraka amin'izay ny resaka. Eo alevatra fitoriana moa zany a dia raha ohatra zany hoe misy fivolim-pianakaviana dia rehefa le fivolim-pianakaviana izay a dia vory atao hoe dia kakasa dia ndraindray ianao zany mba mahazo teny eny aloha hoe mba natana ivavaka fa efa hitany fianakaviana kristianina dia tanterana ivavaka mety isy fotoana anaraotana an'ilay fitoriana dia amin'ny fomba manahoana satria misy karazany maro dia fianakaviana eo dia anatanterana an'ilay akapobe amin'ny fitoriana. Anarako zany Noël zany mba lebatina fiposana fa mafata dia zao ny voalohany TFM averintsika izy dia nareo tonga dia miteny an'ilay izy tena izy fa raha vo ataonao lava be io ka tsy azo ny olona tsy mahazo fitenenana tsony ianao ao, fa raha vo ataonao tsotra fohy mazava io a dia anomboka antany anao foana izy isaky misy fivolim-pianakaviana dia aizandray no alina teo lasa tsy krismasy mihitsy ny andro isaky mitonga ianao dia krismasy fo zay. Dia eo mipetraka foana le izy zany a, anomboka alohan'ny tonga ny le fivolim-pianakaviana na misy fiantsonanao interna tsy misy fiantsona autorité dia vavaky ianao hoe tompo aiza ny azahoako mijoro fahavolombelona. Ka ny tena fomba fiasako anatin'izay dia zao, na mahazo ny teny ery alohany rehetra ianao na tsy mahazo a, rehefa mandeha ny fivolim-pianakavianao misy sasany misotrosotro ery, sasany manao domy, sasany manao aniny ery dia etsy miresadresaka dia manatona an'le miresadresaka dia eo ianao manambara moramora ny filazantsaranao. Iny ny efikasy kokoa no ilay ery masom-bahoaka be ery dia iny foana atao. Mahazo olona anankiray moa ianao tafaresaka aminao, antaninao aloha momba azy dia misintéressé aminy ianao, avy eo alefanao amin'izay ny ianao azonao tsara izy alao ihany. Ny any tiako kokoa zany le fijoroana vaovolombelona raisiray ade Jesosy Kristy hitantsika fa zay ny tena betsaka, vitsivitsy any fampianarana masom-bahoaka mitantarainy ao, fa le resaka amin'ny olona tsirairay io tena voatantara betsaka ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ataovy an'izay foana, fa rehefa manao dia atao ampahendrena tsotra fohy mazava. Rehefa misy an'le mpitoro filazantsara le témoin de Jéhovah reny tonga isan'andro aminao any amin'ny faritra misy aretsina reny tena bebe dia matetika manahirana be. Dia rehefa tsy mamaly ianao a tsy azony ianao dia ao amin'le izy izy mizara an'le zavatra reny dia inona tokony atao manoloana reny satria matetika tena matetika tonga aminao foana izy mizara dia inona fahendrena seho a manoloana an'ireny tena miresaka ndredy zao a mpitoro filazantsara tsika ary natao hitoro an'ny olona rehetra
fa ny apetrako aminareo ry zareo reny efa formaté fantatrareo le fiteny hoe formaté amin'ny informatika efa voalahatra ao anatin'ny atidohany ao ny baiboly ao anaty atidohany ao ny andiny tsoratra masina efa fantatry ny teo mandrova daholo ny ao anatiny ao tsy mahalala afa-tsy zay izy ary izy tsy hainaonao zany fa ny azy ihany ny asesiny ka satria izy tsy hainaonao aza mandany andro aminy tena aza mandany andro aminy ary rehefa hita ny famananjavatra koa ianao tsara ihany aloha zany ny anehoanao hoe zahay dia mino any Jesosy Kristy Andriamanitra maty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana ary natsangan'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty izy naresy fahafatesana fa raha voasinao an'izay reny tsy miverina tsony na zanakao raha tsy migeleny loatra tsony fa asio an'izay indray mandeha izy Jesosy Kristy Andriamanitra namonjy teo amin'ny hazo fijaliana zay tsy zakan'izay dia tsy manana tsony izy Andriamanitra satria raha mbola velona ho any ilain'Andriamanitra foana mamonjy azy fa raha tia novonjeny reny dia misy za manokana amin'ny mahizahana satria za mpampianatra teolojia ny asako te afantatra akaiky dia akaiky mihitsy ny zareo reny dia za manasa ny zareo reny miaraka amiko otrano dia asaiko ampianariny afantarako hoe inona ny tena zavatra lazay ametrako fanontaniana piège be sahirana be mihitsy dia misy olona tena manomboka magnetaeta tratran'le izy zany ao anatiny fa raha ianao mpitory filazantsara dia aza mandany andro amin'ireny fa alao makany amin'le olona mbola tsy manana moins 10 be dia be ny olona tsy manana moins 10 fa misy olona hafa zany efa nataon'Andriamanitra afaka hitorenyreny dia mandeha tsy kelikely amin'ny fotoanany eny izy fa tonga eny izy rehefa veo fiainana kristiana reto fiainana tsara fiainana mahafaly ary za dia faly tena faly amba kristiana tsy manisy problème na fiainana kristiana fa zavatra mahafinaritra fa asaina terena amin'ny hoe tsy maintsy manao zao na tsy maintsy zao tsy sely zany mandeha tsara rehefa aza menao fantaniko zany dia zao amin'ny asa fitoriana filazantsara ohatra zany zao hoe tonga ny fianaratsona tsy haiko toerana fa fotoana fetra ihany nefa no izy ianao hoe le olona zay tsy azo teterena zany fa rehefa tsy kelikely le fisintomana azy dia ianao nefa tsy tavaverina vetivety eo amin'ny tanàna io tsony fa iny ihany ianao dia efa vity efa mety hoe rabe indray ianao vao tavaverinao tsy fantatra zany dia ahoana zany tena paky amin'izay dia faharoa indray mandeha nanao fanatanjahantena tany Tomasina tany zany dia nentin'le namako tao amin'le vara tao aby iny ty ohatran'ny nresahana teo hoe napetran'le very dia ina ny aseho ady ninao ty toniky ty zay niraisiko dia neny zareo mo zany sovaly tely le sovaly misy biby dia ozy izy le rangabe mety anahy satria za tsy nandray le sovaly telo dia ny anaty toniky toy izy mety anahy ohatran'ny sakany zany le nataoko fa nefa za mbola tsy nitory akory dia zao nylazay ny tapiko miray latabatra aminay ihany ianao dia ahoana zany ihany zany latabatra zany tsisy olona Jesosy Kristy nyray latabatra tamin'ny mpanota foana ny fariseo ihany tsy mazaka an'izany fa afahanao mahazo azy dia alefaso le izy fa zay mihitsy ny anaovana azy dia eo fotsiny mila fahendrena zany amin'le resaka ifanaovana mety tsy voatery mitory mihitsy ianao amin'ny fotoana iny fa amin'ny fotoana hafa amin'izay tsy eo ambony tsy eo ambony THB tsony dia amin'izay indray ianao no miresaka sady miresaka amin'ny olona mamy koa ia tsy zavatra miditra kory ao inona moa le fanontaniana voalohany ay le amin'ny fianaratsoa ny izy dia tena zay mihitsy ka le izy tena zay mihitsy dia zao zay azonao ambara aloha ambarao indrindra manambara ny Jesosy Kristy
tena ataovy ho fatany sy hitan'iny a rehefa avy eo zay le resako anao reo tamin'ny voalohany raha misy olona anankiray bebaka angeny torinao izy androany dia bebaka izy androany a aza mieritreritra ianao fa ianao rery na bebaka n'iny olona iny tsy ianao mihitsy ary fa ianao no gododo natondraka sy ny dikan'izany a zavatra rehetra nylalovan'ny olona resaka tamin'ny rehetra tany aloha tany a dia efa niasa na tonga le fitoriana nataonao farany ampiova fo azy azonao dikan'izany a amin'ny fitoriana ataonareo any fianaratsoa dia azo koantoka fa isy olo ibebaka any amen alleloia rabebebe fa amin'ny fitoriana ataonareo any fianaratsoa dia tsy maintsy isy olona tsy ibebaka any ao fa ka tsy maintsy sy misy zany e fa iny dia efa fitaovana anankiray fa rehefa miverinany ianareo na misy olona tonga any aza mieritreritra fa itsika retoroe any any inge mpitoro filazantsara eto madagasikary tsy tompo efa namela olona fitonjato farafakely ny andriamanitra zay tsy nandohalika tambala izy izy hitanareo le andinitsoratra masina tiako lazaina am'izay misy betsaka fa tsy sikreto ihany rehefa tsy vitanao ny asa anjaran'ny hafa koa manao azy rehefa avy eo fa ny anao ataovy zay arehetra azo tananao atao zay tsy mandatsaka goty akory fa mandraraka mihitsiny tany goty farany sisa mafianao azy dia atao foana zay azonao rarahana ampegitaitale olo farany tompoko efa nisy lasa sasafa tsy nandro tsony amin'ny resabe amin'ny faly mampieritreitra anany akamile teo hoe ozy izy ianao hoe aza mandany lera aminazy le tamile témoin dia ohatra ndray nefa le olona tsy témoin fa tsy témoin fotsiny izy efa mbola tsy manana ny jesosy izy dia torina mitorina foanamanany le ranony dia kanefa tsy izy rehetra tokony hitorina fa mbola matsapa hoe misy olokama tokony hitorina dia izy nefa ny eo aloha foana izy hitako foana izy fa zay rehetra izy mbola tsy miova mihitsy nefa nyle hoe efa lesy lahatra zany hoe tsy izany mahay manaovany io fa jesosy fa mbola tsy tonga fotoana anovany tompo anazy dia mbola tsy afaka milamitsaina toy za hoe efa afaka dida fa izy tsy miova fa tohizany foana dia nefa efa teo any amikafa indray aleo mamela azy eritreritra zay manery azy zay aloha say aloha tianao hoe tianareo ve miterena jeremy ve miterena jemy ve miterena tsisy ty olona terena zany a dia rehefa tsy ty terena ianao a dia zay zavatra tsy tianao amin'ny hafa dia aza atao amiko ay zay faharoa mivavaka ho azy ny toy ny asatsika indray aloha dia efa sujet de prière tsy mijanona tsony iny fahatelo manohy ny resaka moramora amin'ny manaraka zany hoe tsy voatery tena ohatra hoe androany ianao zany dia adiny ray resaka tamin'ny tena nambaran'i jesosy kristy fa mety tsy miresaka amin'ny adiny ray tsony ianao manaraka fa mety 10 minitra 10 minitra fa tsy tapahanao ny fifandraisana ao